Fiainan'ny tantara eto amin'ny RDD. Sorona Diampeny Razanabary Voangilalao Joséphine, Ovelomin'ny Lanto, ny Ravo, Oly, Fredline, Anjarlivo, miaraka amin'ny Faly, Rakoto, Sinez, ary Jean-Jacques. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjarlivo no nanantotosa. Anio ny fizarana voalohany. Maninindray nenio e. Andray kosa ny aterako aminako. Fa maninona ka maninonako? Variana mitazana andrim-pivarotra ery epiteria e. Tena marina ve? Ohatran'ny izany anefa ny fahitako aneny teo fa lasa mborona lavitra izany. Efa ela ange antazana anareo avy ery ambany ery e. Inona ny mampiasa saina anareo mafy toy io e? Landy manomboka indray ianao a? Ie, manomboka mihitsy satria tsy karotro fa rehefa mieritreritra nareo hoe tsisy pahita dia izao foana. Ary rehefa nareo rery aza angamba no ato fa tsy eo dia tena manongo boly sy miodikodina eraky ny trano mihitsy nareo. Tsisy n'izany rehefa dia aza mirediredy eo Landy. Tena marina e. Neny ekeko fa hatramin'ny nahafatesan'ny dada efa taona lasa izay dia sahirantsika mianaka. Nefa efa miteny aminao foana fa tsy maintsy tafavoaka amin'izao lalatsarotra izao asika. Aza kivy ianao Neny fa mijoro hatrany manany ianao finoana matokian'Andriamanitra. Nahoana moary lantony tsy ho kivy Tsy hitanao ve efa lafina midaholo anie izao mifananantsika tsaratsara rehetra tato an-trano e. Tsisy intsony fa fongana. Namidy hatramin'ny tanindrazana aza tamin'ireny aretina mafinahazo areny taorina nahafatesan'ny rainao. Fantatro tsara izany Neny Izao ny teny ty anarana no miasako. Ny karama tsy zarizary. Zara raha mahavita fianarana ianao izay arotsaka isan'andro ato. Dia misaoran'Andriamanitra sika ny amin'izany. Misaora azy koa fizaharery ny zanakao fa tsy nisy maromaro. Ary mbola misaora azy fa tsy nanofa-trano sika mianaka fa mbola nanana ny hevitra roa disitriana. Tsy taneny ve hoe mbola fanambinan'Andriamanitra daholo izany rehetra izany e. Indray mametsy ny azy ry Landy maninona ny nalainy Robert. Izay no anjara ry Neny tsisy olombelona maty tsy amin'ny androny. Ianao izany angery Landy ohatrany tsy mba malahelo ny rainao mihitsy dia tsy mba mahatsapa fahabangana sy fahoriana ve ianao amin'izao tsy mahay ho azy izao e. Ianao ilay zanany vavitokana tena nametraha amin'ny fitiavana. Tsapako tena tsapako tokoa izany ry Neny fa anao inona ary sika e. Entiny miakandrefam-baravarana rehetra ny fahafatesany. Ny an'ny sasany aza zanaka silaky ny aina ny matiko. Dia izay manana ny maty rehetra ve izany dia hanome tsiny an'Andriamanitra daholo. Ka ny alo ny hitako e. Sady jerengety ianao maninona? Tsy mba ohatran'izay tovavy rehetra mitovy aminako. Hita hoe mahantra na fomba fitafy ninona e. Marary mihitsy neka mampitahanao amin'ny Rachel sisy miotsoko. Ry Neny fa hifaninana amin'izany ve no ataontsika e. Zaza tsy sarotoniko fa rehefa madio fotsiny sy mendrika amin'ny fitafiana anaovako te izay. Namako rehetra angery Neny tia ahy amin'izao poziko izao e. Fa raha Rachel sy Romiotsoa ny faninananao olona panefoefo be daholo ange ny ray aman-dreny reny. Tsy mahasakana anay rehetra tsy hompinamina be anefa izany. Ka ohatrany dia efa latsa-danja be ireny ianao eo anatrehany. Ianao mieritreritra an'izany ry Neny fa tsy izy aminay tsy misy saran'izany fa tena finanamana be amin'ny fotsotra. Jerena ny sakafonao anao ato an-trano azako. Tsy hitako hoe tena hafa ny taloha. Tena esan'ny sainao daholo koa rehetra rehetra io ka ary izaho mihitsy no hitako fa mampahianao. Neny tsy njovo ireny fahasalamanao fa hitombo ange ny fahasahiranantsika e. Izay vao tena 4 ngamba.
raha izay ihany na nyteneninao sitrako sy teloko araika fiziko reny ron-dravomanga sy patsa na ovy voaendy loafantsika matetika ato reny Izany. aza be eritreritra ho ahy ianao tsy hitanao hoe mba ngezangeza mahazo aina ihany ve zany zao no mitsoe Eny fa le fiainantsika mihitsy eny amin'ny herintaona analabaka sady feno 20 taona no ianao no ilofosako amin'ny fianarako toy izao tsy ho verimaina ny herim-ponao sady tsy nizovako no avintsika indrindra koa raha zaza tsy nisy saina angamba raha hoe naditra satria efa zatra ny anta fa tsy hoe tsy eo tsony dada dia ianao nijereko e misaotranao aloha ahy be dia be angeny ankizy manio ampianarana eo roneny mihinana ekolazy sy mivangabao fotsiny nataony marina aloha izany ka toko mbadiny aneny ihany izany ezaka ataoko izany no ny fitiavako aneny sy mba hoe atafitatsikako izay efa andeha hanitra lesona aloha e andao ary za koa andeha andretra fa efa rivo ty ny androko dia izany le tsy niresaka ilany tampoka ankoetana ampianarana malahelo andrenina izy ka hitanao tampoka be tamin'ny nen'ny landiny nahafatesan'le vadiny tsy hitanao ohatran'ny hoe tsy ao mihitsy izy tamintsika namangy azy tamin'ny fahoriana iny hitako mihitsy tokoa aloha e ohatran'ny olona tsy tonga saina izany ka na isika izao kosa raha ny teo amin'ny toeraniko narary 3 andro dia maty nefa efa vola be ny lanina midi fanafody tsy napozana akory tena natsiaro sambatra koa izy teo atokantranony tsy dia nieritreritra ninonina hany ka ohatran'ny tampoka be tamin'ny zavatra nitaona taminy ka ila tsy ho zakanyko tena to tsy fahasahiranana izy ankehitriny ohatran'ny te hanampy azy ary Adrien amin'ny fomba ahoana nefa tsy haiko fa mbola eritreretiko eny azo tonga izany saingy tsy maintsy miandry amin'ny papa ho tonga avy any Kanada tsika aloha vao afaka manao zavatra be mbola afaka ray vola amin'ny papa vao tonga rehefa vita ny passation vao afaka mitantana ny orinasa ao mafika dia libra tsara amin'izay fotoana izay na zany aza nefa nao izay vitako aloha e miody sao dia tsy mety ankizy ao atondro izao maninona kia fa mpinamana velosika sa tsy mpinamana fa tsy afaka andray vola be toy izao na dia zany azako 2 alina ve dia vola be raha nataoko goterinandro fotsiny ange izay nefa mety ilaindry dia inona indray ary ny vola raisindry aza matahotra indri fa mbola manana misaotra rakia rehefa tonga papanay mbola nao zavatra bebe koa noho izany izay sy Adrien mampalahelo aky indrika le fotoatsarotra aloha ny tsy nizovaka n'ity volo ity ohatra hoe aretina tampoka na le tena tsisy mihitsy iny ao an-trano izay indrindra mantsy misaotra kiva zava-dehibe izao ataondry amiko izao ary tsy ho atonoko tena mahafoy indry landy raha mbola misy akeny azoko mena dia omeko ny vodako ny namako toy izao aza manana eritreritra indri fa sarobidy noho ny vola ny finamanantsika tena mananamana tokoa kiza mananareo izay fa tonga eto amin'ny sapanantsika mandra-piona dia rapitso ndraiky miveloma kia ary misy miklaksona antsika io anaty 4x4 fotsifotsy io oay Rachel tena Rachel manahoana kindry manahoana roroa fa tonga vina voanikeo mihitsy ndray dia inona kio vaovao tsisy izao tonga mitsenana roroa aty ampianaran'izao fa malahelo be anareo mikara aloha iodina kely aloha tsika tsisy olana iodina andeha akany amin'ny restaurant sa mainka ody ve tsy dia maika aloha Arlandy tsy manina raha tsy ela loatra ka tsy elontsika ka mba hiaraka nala hetaheta kely fotsiny eto akaiky ihany ange tonga tsika fa mindao ary
Mandrosoa. Olona fantatro ny tompon'ity restaurant ity fa za misalasala a. Rachel, Nahoany? ty paozinay roa mitondra kilasy raha mianatra. Idy maninona ary ary mioty a. Ndao, riana ny rindrina tabatra tsara fa aleotsika eno no hipetraka. Ka mahazo toerana ary. Andraso aloha ataoko ny commande dia sady miresaka tsika e. Reo ary, io ny jus dia ataovy ny sakafo sady miresaka a. Rachel, atao inona daholo reto sakafo be ny komandinao reto? Dia ho lany ve reny? Izay sisa tsy lany eo re azo entina mody. Ny hitondrana azy eo misy fa tsy asitrika problemany izany. Ao ataovy. Ndry ity dia tena tsy miova mihitsy a. Ka inona aloha ny vaovao ohatran'izay ela tsy niona an'izay? Tsisy akia, ny fanomanana baka amin'ny heritaona. Mandeha tsara ny fianarana? Ie, mandeha tsara ka. Fa ndry ity aloha izao avy aiza e? Avy any Mahajanga sa avy any Tamatavy? Avy any Ambatondrazaka vao mandeha midina ho any Tamatavy indray rehefa afaka herinandro. Sahady ve? Ie. Fa nahoana vetivety toy izany? Tena mbola rotoroto be aloha izao ny asa e. Afaka iray volana any ho any aho vao tena malalaka tsara dia miverina mody eto tanàndray e. Dia afaka mandeha mitsangatsangana foana indray tsika a? Ie, mitsangatsangana na mandeha any ambanivohitra ohatran'ireny fanaontsika teo aloha ireny fa tsy olana mihitsy izany e. Nareo koa tsy mety efa vakansy amin'izany? Ie, izay izao efa nieritreritra hoe efa vita amin'ny mariazanareo sy Tevi matondry ela be tany. Finina indray? Nanao mariazy kosa ve rehefa za dia tsy mba nampilaza nareo namako a. Lalina indray izany? Iza mahita mbola amin'ny herintaona izany. Sao dia efa miomany nareo a? Fa aiza aloha sy Tevi, niaraka amindry ao? Any Anosy Belleville izy efa hotely volana izay. Ay ve? Landy, fa misy olana angaha? Totra ny malomalo kendrika indry? Tsisy ka. Salama tsara mamanareo? Ie, efa salama izy izao. Misy cadeau nentiko ho azy eo dia ho anareo roa koa e. Dia ho an'i Adrien. Indray, misaotra kia. Misaotra kia. Tsy saorana e. Mbola ao amin'ny société ihany Adrien? Ie, ao amin'ny Angélis. Manaramaso ao izy aloha mandrapatonga amin'ny papanay avy any Canada aloha. Rehefa avy eo tsy haindray e, mety hitantana ny Omafit izy. Vitany tsara kosa izanyko. Tsy efa 25 ans izao Adrien e. Zokiko herintaona mantsy izy. 25 ans mihitsy izy afaka 2 volana. Efa tafaverina eto amin'ny aniverserany ka mety izay sy Tevi mihitsy aza angamba no tonga. Miandry anareo izay e. Tiary le cadeau any Landy e. Misaotra kia. Ty entoan'ny nenareo dia reto ny anareo dary miody a. Misaotra Rachel. Tsy fisaorana ho afa amin'ny fiverenako rehefa le afaka iray volana izany. Amin'izay manomana zavatra be dia be. Dia misy zavatra kely homaniko atsika koa e. Ndahoarina reo vavy aloha aterina ody amin'izay e. Malahelo alandy dia mampahery ihany efa hitako miafy ihany iziko. Izy loza zahendra sady mahay e. Afaka baka nefa izy vao andeha hitady asa. Mbola misy herintaona mahery izany. Tsy maintsy hitady vaolana amin'izao mahazo anay izao fa tsy lasa raha izao foana ny iainana lava eto ka andraso aloha heritreritra tsara. Allô? Manahoana Rachel? Miotso ihany ty. Ay ve mioty. Manahoana re? Inona kely vaovao? Adinonay sy Landy ho any ny teny andry tamin'ny tsika ilay niaraka iny. Manomana galay evangelika ny tanora ny fiangonana amin'ny saboto izao. Ay ve? Aiza? Any Antamena ao amin'ny CCSK. Ka ahoana? Afaka indry? Nitolakandro ve? Ie, amin'ny 2 sasan-katra amin'ny 4 sasany. Omaina invitation. Okey ary. Atero aty rehefa afaka indry. Rapitso hariva ihany ka. Ao indry? Tsy maninona, ato foana rapitso ka. Izay aloha fa mandra-peo anary. Mandra-peo no mioty soa.
Odio. Dray, ary misy mantontono zany a. Izy ary zany. Ody Rasendra. Fa izy zany. Oay, ary toa razay e. Ie, za ihany e. Ary ohatrany tsy fantatrareo ndraiky ty za ty e. Ka tena saika tsy tadidiko mihitsy marina e. Manahoana aloha e. Manahoana ho a? Tsara fa misaotrako. Tsara zany. Tena mbarina raha tsy niova be nareo a. Ohatra lasa vazaha be sady jerety izy miaingo fatratra eriko. Izany ve. Ka eno ara zay. Ie. Fa oviana aloha niakatra avy any an-tanàna e. Voandroany mihitsy ka. Anina be mihitsy any niala tany. Ay, ka niatsena ve sa? Nakavidiko so teny tosteny a dia niatseny. Misy client anay matseny. Fanganareo zao miompy? Ie, manao concession zahay. Mampoly sy miompy any tanàna any e. Ay ve. Mba nahita franc kely nampiasaina dia mihetsika e. Sambatra kinareo zany tafitako. Izany hoe tafita e. Mbola vao eo ihany zao. Mbola vao atsasa-dalina re. Fa manahoana aloha zato fahasalamanao e. Tsara ka. Ay, tena henoko mihitsy nareo hoe narary. Fa tena tsy afaka nitsidika mihitsy aho tamin'ireny fotoana ireny e. Azony maty koa anginana bavin-dranay vo e. Iza raha zay a? Ilizy e. Andray. Mamango ny fahoriana zaniko. Fananinona hoe? Narary anga? Maty niteraka izy e. Andriamanitra. Teraka andro andro izy dia tapitra ny ainy. Ny zokony izay vao teraka izay nefa vao 3 taona sy 5 taona izy mianadahy zokony. Andray, tena mampalahelo zaniko. Raharahako. Fa inona aloha ny tena navoa azy e? Tsy fantatra tsony izany Rasendra. Ny olona nge mahay zavatra any aminay ihany e. Beny tsy faly sy miha tsara velatsy aminao. Zany ve? Ie. Sady Iliza koa mahay vava loatra ka nataon'ny olona e. Zany anga izy iny moa? Zao izy maty foana tsisy antony. Maty tanora e. Ny ankizy mampalahelo ka mboty reny tsy fidy. Fa firy taona tokoa moa izay maty zay ka? Vao 5 taona e. Raha nandalindalo teny amiko izy aloha taloha naterahany no karakaraiko ihany. Efa haingo tamin'ranay fa efa tsy salama loatra izy tamin'izy nitondra voka zay e. Efa saika teraka tsy toka volana aza hono izy ko. Andray. Fa izy ho tsy nandalo mihitsy e. Za kosa hirana be tsy afaka nakeny amin'ny teniko. De le zaza zany azo fa izy indray no Ie, le zaza azo vavikely fa izy indray no voa. Tonga dia fantatra be hoe zavatra hafa no nahazo azy teo am-piterahany. Zany a, tena mampalahelo zany raha zay. Kita tsony e. Fahoriana tsy roa aman-tany. Na ny hitadiavana olona ampinono azy na nahirana ko. Fangatsy no mena biberon ka. Ho Rasendra. Aiza no aiza ny any ambanivohitra be any ampiasan'izany biberon zany e. Afaka ianareo aty e. So ihany ara fa nisy ankalany vao teraka 2 volana taloha tao an-tanàna dia ino no novokisana hanina. Tena raharaha koa zany ka. Raharaha ho e. Fa inona aloha vaovao aty aminareo aty e. Nareo zany nge ohatry ny hafahafa e. Sady tena niena be. Sa le narary. Vokatry ny aretina iny eo ihany fa niaditsaina koa mikika. Fa ahoana? Tsy mora ny fiainana raha zay a. Indrindra moa hatramin'izay nahafatesandreo Bergety. Ahoana tokoa moa zany nareo mianaka amin'izao e. I landy aloha mbola mianatra e. Analabaka izy zao amin'ny herintaona dia za koa mba efa miasako. Nareo miasa? Ie. Miasa fa karama tsisy dikany. Zany a. Za raha mahasehaka zavatra lehibe mba atao zany. Tsy afenoko anareo fa tena fiafiana e. Le zanaka moa dia tena mampalahelo amintsiko. Zany tokoa ve? Tena marina e. Za ty raha mandinika anareo toy ny fiainana any ambanivohitra indray ngamba metimety kokoa raha izaniko. Tsy hoe ny fiainana any ambanivohitra no mety fa zay mahay mikarokaroka sy mahita lalana ihany e. Izay tokoa. Ny any aza ny tena loza rehefa fahavararako. Na aty Antananarivo aza ve nareo rehefa mitady lalana tsy mba hiova kely ny fiarom-piainana. Lalana inona moa kino mba hitako aty a? Nareo zany no mahita ka mba atoroy izay. Ilay izy aloha. Miankina fanapahan-kevitra sy fahavononana tsirairay ihany e. Mety tsy ho azoazo ny sasany koa. Aiza koa misy izany hoe tsy ho azoazo zany raha zavatra mety ahitana fahasoavana raha zay a. Ka miankina amin'ny hevitry ny tsirairay ho ahy io e. Fa ny fahasoavana aloha dia betsaka ary tsy mampino e. Mba halazao re raha zay enona fa tena efa latsaka katerena ane zahay. Marina ane zany e. Eny ary olona zay ko ary ilay izy a dia izay eranao avy eo.
Tena ny alaheloko anareo fa tsisy nizanizana ampirahako ty tsambaratelo ty na iranay vao nadako aza. La zao raha zay efa vonina ihany ahy. Efa mafy loatra ny izy mahazo anay zao ka inona aloha dia ataoko raha vita. Zao ary. Misy olona tena mahay ihany. Olona? Tsy azoko zany. Misy mpimasy tena mahay ihany hoa. Zany? Nahazoko zao renako zao. Nisy toerana natorony ahy. Feno vato soa sarobidy. Berila sy safira le toerana. Marina ve zany raha zay? Rano le izy a. Lakan-drano madio be zay. Any tsy molavitra any. Fa mila manao voady ianao. De mandatsa raha eo amin'ny toerana. De zay vao mipotra reo vato reo e. De inona ny alatsa-drano zany ka? Ny anay zao omby ray. Natao petrabola vetivety ary no tanimbary ny vidianana azy e. Fa tsy nahafaty e, tsy nahafaty antoka. Ny tombo avy telo eny aza ny azo rehefa aveoko. Zany ve? Eno a. Zay le izy ka asa zay eritreritrao. Ka aiza mora zay no ahitako omby a. Tsy voatery ange, samy manana ny azy io, miakina amin'ny vitana hony. Mety ho akola mena enina na telo fotsiny aza no takiny aminareo sy toka zany. Arakaraka io e. Fa mila miresaka aminy meloha aloha. Misy fantany petrany eo. Ka raha ohatra ka vonina ianao a, de hoentiko any. Iantoko aloha ny frais. Rehefa mba hatafita venareo tsy fantatrareo zay mba hatao ahy. Sa hoana? Zany aloha tsy olana. Fa ty fotoana andehanana koa ty tena lozako. Aza atao hoe loza zany rehefa miresaka ny any fa fady. Zany ny andehanana any a tsy maintsy tsinam-bolana ary tsy mahazo miakatra eny a talata ny sabotsy. Zay le izy. Ary lady zany mety? Tena mety tsara mihitsy. Reo andro roa reo ihany nge ny fady talata ny sabotsy. De tsy mihinako sokoa aloha rehefa hoeny. De ahoana re zany Asanaoko? Za mantsy tsy mahazo manapaka amin'ny asako a. Lady any nefa de tsy vavaka ve zany aho? Ora sendra. Rehefa te azo fahasoavana aloha de mamono andro kely. Zavatra tena azo tapahitanana ange zany. Za lazaiko anao fa tena mpivavaka ary de koa natao amin'ny fiangonana nisy anay. Hatram'izay nanao ny didy rehetra sy ny fanompona. Tena tsoriko fa tsy nampiova ny fiainako zany. Mafy aditeny ihany. De hitako tokoa aloha reny fiainanao taloha reny. Zay mitsy ange mahagaga amin'izao ve? Ka zay tsy hoe maniratira fivavahana tena mino an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tena ny ranona. Tsotra ny teniko mikarakarana reo tena fa mampalahelo nge zao e. Tena vao mafy aloha zay mianaka. Raha zao misy aretana mafy indray de asa angazy mahazo anay eto. De eo nareo ny raisina. Fa nareo moa protestanta? Katolika zay ka. Mijanao ka raha mpikambana mafana foby amin'ny fikambana tanora am-piangonanao ilandoko. Hay tokoa moa Robert katolika. Katolika mihitsy. Za matsy nanaraka andrana protestante. Ka hoana ny eritreritrao e? Aleo aloha andinika kely raha zay mandiny tsara ara fa miveriny eto amin'ny herin'ny androany. Mbola misy ambina vola vidy kisoa mako tsy azo eny eto seny. Eny ary fa ono aiza aloha le toerana le atsika. Lavitra be nga izy zany? Any atsimina ihany e. Mbola atsimina lavidavitra le izy. Fa tonga indray ihany ka raha miala maraina be vao maizimaizina ty nareo de tavaverina. Ka ny anaran'le toerana ingeny antaniko e. Ambaladoria. Ary raha fanaiko no anaran'le rangapimasy. Avy any manakarany le lehilahy e. Manao ianao mon père Augustin? Mademoiselle Rachel, tena ela izany Zany ve? Tena banga mihitsy ny toerana ao amin'ny tanororo ny lozanako. Aizandray kosa mon père, za ve ny tsy ao de ho banga ny toerany. Reo zao mihoditsy landy mazoto be ery. Farabaina aloha nafinaritra be le gala. Ka nareo tanora angeny nanomana an'iny fa tsy de za loatra e. Tsy anareo ve zao no tokony arabaina e. Tena tonga lafatra ka. Hitako hoe tena tafita any am-pon'ny tsirairay ny afatra e. Zany ve mon père? Zany mihitsy ka. Toy izy fa tsara e. Fa zay aloha ilozako nareo e.
Mbola be vonjena matsy za io ko. Ndao ary mopera. Ndao ary. Mandra-piona indray. Velo mopera. Eny ary, ndao ary. Ka ahoana hoaterina amin'izay nareo roa sa Tsy mbola ivory kely ny tanora. Sa maika Rachel? Tsy maika ka. Andao ary hamonjy andreo namantsika e. Pangana iny tsy hivavaka, toa mbola eo mpandriana foana. Hivavaka? Tsy... Efa aminena sasany ange zaho e. Ary nareo zany ohatrany tsy ao mihitsy. Angamba reto tsy afaka mandeha ka mandeha andry e. Fa maninona? Anganareo marary? Tsy hoe marary aho fa ohatrany malain-tena fotsiny. Orineny andro alahady-tokana ange mba andeha anantsika any am-piangonana e. Andeha anompan'Andriamanitra indray ve dia kivikivy. Ka ohatrany matsiaro redredreka ange aho zany e. Asa, janona ary ravizana ianao e. Nefa amin'ny heriny zao raha lasany amin'ny olona indray zao izay sirazay dia efa tsy afaka andeha koa azoko. Za mantsy mieritreritra ary neny hoe amin'izao zavatra mahazo antsika izao mihitsy ny tena tokony hivavahantsika mafy sy fikirantsika amin'Andriamanitra. Eny ary, marina ny anao anaka. Aleo ary aloha akanjo vetivety e. Andehana fa andrasako e. Miarina rivitasy. Oay, mahafinaritra be izy zany. Nisy dadabe anay nipetraka taty, koa izay ny dadanay. Dia mbola ao? Efa maty efa foviana. Tamin'izany mbola vao 12 taona angamba tamin'izany fotoana izany. Dia iza no mipetraka ao amin'ny trano io ao? Toa ny fianakavian'ilay vadiny ihany ka. Ilay vadiny koa mantsy efa maty. Ny taranaka taty aoriana niakatra tany Antananarivo mandrato fianarana tsy niasa tany daholo. Wai, jerenareo roa ngery lavitra ry e. Fa ry Anitasy. Ie, raha mivily amin'nisy lalana iny sika, zay vao mahita tontolo mahafinaritra be. Andao hoe jerena izany. So mba mividy tany aty papa sy mama any rinanako. Ndao ary. Lalana tany ty fa tsara sady malalaka. Feno alana mimoza manodidina azy. Tena mamerovero mihitsy izy zany a. Ny rivotra iainana mihitsy ny tena tsara sy madio. Raha... Wai, tandremo, misy olona manapaka iny. Ndray izany atairako marina. Tena nipotra tampoka avy tao ambadika io kirihatra io izy dia tsy tasako. Tsika nitaitra fa izy ary tsy dia niraika akoriko. Reto jerenareo nge ty ataony e. Mijaridina be tsy mihetsika eo afovoan'ilay lalana eo izy. Sady mibanjina be atsika. Wai, ohatra mampatahotra indray ty iziko. Mety ty angataka angamba iziko. Andrasy hoe jereko vola kely ato raha misy. Asa raha misy madinika ato dia aloha mena azy. Tindy ianao raha dada. Tsy mihetsika izy sady tsy manatona. Misalotra lamba sandina be hatrana tapon-doha ka hatrana paladia ny leranga. Dia mitondra tena. Ary ohatrany hoe za angeno ataony tsara dinika e. Sa ahoana nareo? Eno andao andeha Rachel. Ka amin'ny fomba ahoana fa izy ary ty tsy mety miala eo voan'ny lalana io. Andao hiverina. Ataovy marche arrière ny fiara. Jereo nge? Jereo nareo nge? Inona kity ataony? Totondrony amin'ny teany iny aho. Fa maninona e? Rachel, andao andeha ala eto haingana fa matahotra ka. Hafa. Zay izy voalaza. Anao tonga dia mody Antananarivo tsika ka. Inona ny eritreretindry tamin'ny zavatra tamin'ny sabotsy iny? Tena zako azy aky gaga ny eritreritra tanatranoko. Hatramin'ny ady ireny tantarako azy mba variana koa. Ohatrany hoe te hanambara zavatra le rangahy e? Zavatra inona nefa? Mety zavatra ratsy angamba. Ndry koa za superstitieuse beko.
Ka ato avy amindry ary ny toerany sady azoko nofo mihitsy le izy. Hoe ahoana? Za no nitondrotondrony amin'iny tena mainty lava be iny. Izy avery amin'ny tendrombohitra iray maitso be ery avaratra ery, fa iza amin'ny tendrombohitra maizina be avery atsimo. Ny elanelanay hony antsana be mangitsokitso. Dia indriva eky dia nisy sentiment be amin'izay nofy Ezany izy hoe nofoko. Fantatry ndry ihany rehefa manambara zavatra ko. Zay aloha hoe zay tenenindrisy eritreretindry tanteraka daholo. Ka aloha mihitsy aloha ndry tsy miteny ninina fa mangina ka. Tena misy dikany aky fa tsy misehoseho azy fotsiny amin'izao Tena mariny. Oka ho zay ny valany ka. Fa naray antso avy amin'ny Rachel velondry Lasa malalady rivan'ny Tomasiny izy. Ie, voaraika nalefany tamin'ilay finday vaovao nataony fahamezana ho ahy iny. Dia aiza ilay iray taloha? Nataoko fahamezana ho an'ny neny aky iny fa niazona amin'ny efa ela. Amin'izay misy fandraisana mianaka raha misy lana azy. Tsara kosa aloha izany Tapaka ny hevitro fa rehefa nandiny kely dia andehana amin'ilay zavatra anteneniny razay. Tena tsisy vahaolona hafa mihitsy ny fiainanay ka. Sady tsy mahasakana na hivavaka koa nge fandehanana antsy iny. Tsy voaterana ohatran'ny razay koa hoe tena narin'ny fiangonana tanteraka fa zao fotsiny aloha izany no tsy maintsy tandremako Tsy azo lazaina milandy mihitsy ny zavatra atao any. Fantatro fa tsy maintsy afenina mafy aminy izany Hitady fomba mihitsy aloha ialako eto rehefa tonga ny fotoana ka. Andeha ivirana am-piangonana tsika tsindrira riva. Ivoroko aninona fotsiny eto moa akia Nsika tsy mianatra raha teo Alarobia hariva. Sady zaki ity resaka Mopero Augustin. Fa ahoana? Tena angadabavaka aminy fa manofo ratsy foana. Eno hatramin'iny tamin'ny arina rivoty ny tasy iny sika. Dia mbola inona ihany le nofo inona foana le izy? Mifamafao be ky le izy Mbetika hoe mandeha amin'izany lalana dezaka be izany. Mbetika hoe misy olona mamatotra mitady masaka be hony na manidina moramora manatona an'ilay tendrombohitra maizina be hitako tao amin'ilay nofoko voalohany Dia mety hoe inona ny dikan'izany? Tsy fantatra mazava kiry mioty fa ny zavatra fantatro aloha dia zavatra ratsy le izy ary atramiko angamba. Zany ve? Asa angamba kizy azo aneninay raha misy zavatra mahazo iny izy efa ilay tapo mihitsy tao aoriana nahafatesan'ny dadanayko. Tsisy an'izany aky fa manana finoana ndry olona mivavaka be ve ky? Nofo ratsy nge avy amin'ny Satana Fa mety fambara zavatra koa Eny ary reso eny aloha Mopera Marina fa misy ny nofy manambara zavatra fa ny kristianina tsy tokony atao atan'izany nofo ratsy izany mivavaha tsara alohan'ny atory dia fa fahazo ranovoasina ny tranonao. Finina marina moa no tena herin'ny ranovoasina Mopera? Amin'ny maha ranovoasina izay satria nao masinina tao am-piangonana mihitsy ankoatran'ireo sakramenta fototra fito ilana azy dia manana ny asany mahagaga ny ranovoasina toy ny fandroahana sy fanoherana ny fanahy ratsy ohatra ka tsara tehirizina any an-trano izy ireny raha tena kristianina katolika ianao. Fanoherana ny fanahy ratsy? Ny demona izany? Demona, Satana sy ny asa ratsy rehetra entiny. Toy ny aretina ve izany? Ny mosavy sy ny lolo ohatra Mopera? Voalazanao ka io ranovoasina io ange ampiasain'ireo fikambanana pretra exorciste taloha natao hoe divana amin'ilay atao hoe vampirisme. Vampira? Tena nisy tokoa ve ny vampira Mopera sa filma fotsiny? Zavatra tena nisy izany fa tsy anganonganona honono tany andafin-dranomasina tany taloha
karazan'olona lava vangy, lindra, ary tsy mahazaka mazava izy io. Ny tsy fahazakany mazava fotsiny dia efa midika fa zanaky ny aiziny izy. Fa naharatsy sy mahery avy amin'ny devoly ny vampira ary manaranaka ny vampira atao hoe adepte de Satan izy. Aza hitako izany Andriamanitro. Ka mila miambina hatrany kristianina. Fa na izany aza mangataka mandrakariva amin'ny anjely mpiambina antsika tsirairay avy koa mba hiambina antsika tsara isan'andro. Mba iza ary ny anjely mpiambina mopera? Asa ny olona tsirairay avy ange manana anjely mpiambina azy daholo. Neninay zao Gabriel. Fa ahoana no novandriany izany? Teraka tamin'ny fetiny anjely Gabriel izy. Volana septambra zany? Ie, zanaky Masina Mary mafana fo be koa i Anastasia bebe anay, reninay zany. Raha araka ny tantara dia sarom-piterahana be hono izy niteraka neny, ary saika tsy azo mihitsy. Anka noho ny velona somatsara dia napetrany teo ambany fiarovany anjely Gabriel, ary nanaovany voatamy mihitsy tao amin'ny fiangonan'ny zareo zany. Izay no nanaovana azy hoe Rasendra Soa Gabriel. Ka tokony hivavaka tsara ange zany ny mamanao izy aloha mivavaka taloloha tao fa tato ato. Eny ary, zay aloha fa manaraka indray tsika telo mianaka amin'ny resaka fa mbola andeha dinika batemy Zay koa zao andeha hivory fa misaotra mopera, mandra-piona dia manaraka indray. Eny ary, mahazo to daholo anaka. De Rasendra. Nizay ihany Razay fa tonga. Mandrosoa Razay Mandrosoa androsoka. Ka manao ny nareo aty? Salamalama ihany. Salama ny vatana fa ny saina tsy dia milamina loatrako. Fa ahoana ihany? Nareo ty koa? Reto aloha misy voandalana kely netiko anareo mianaka. Ndray. Odre, topoma, paiso, karoty sy ovy ihany. Odray, efa tapaky ny aramenga izy zany Reny ny vokatrany. Afindreo rehefa ilaina ny ariny. Ie, misaotra betsaka Razay Sisy fisaorana rehefa mihinana finaritra. Ie, ka inona hono ny vaovao? Ahoana sy ahoana ny fandehany? Efa nandinika tsara? Ie, efa nandinika tsara mihitsy aka. Tapaka ny hevitra Razay fa andeha. Tsara zany. Tena mahafinaritra. Hitanareo ihany fa tsy manovoana anareo aho Ka zany efa tena leo an'izao fiainana izao Ka zay mahay mihetsika ihany ange ny tafavoaka Ka rovinary ny hoe andeha ery Ka atao izay faran'izay haingana indrindrako. Raha afaka pitsalady zany. Tsy maninona mihitsy raha mety io andro io. Tsy nankerinandro amin'io. Mbola mety tsara ka. Ay, fa ny tiako antaniana aloha dia izao ahoana avy le fombafomba ohatran'le hoe tsy mihinan-kisoa. Mitondra labozia telo sika dia toaka 2 litra dia 1 alina sara pijerena. Andre kiako ianao. Aiza nahitako an'izany? Efa nilaza taminareo fa zaho aloha no niantoka izay rehetra ilaina amin'izao voalohany izao. Azoko antoka anke ny vokany matoa sa mito amin'izany Rasendry. Eny, misaotra mialoha aloha amin'izay Raha vao tsy lasa amin'io raha afaka pitsy io matsika dia voatery miandry afaka 2 volana indray. Sady nareo zany tsy afaka raha tsy lahatokana ihany. Ie, fa zao tandrimo ianao so miteniteny Irlande izay zavatra ataontsika ihany rehefa nerinana manazava amin'ny adana izay antonantony. Dia ahoana ny fomba ilanareo ato? Haiko foana izany sy lazaiko hoe andidina ny ambanivohitra ohatra dia lazaiko hoe elaela any tsy taniko. Eny ary dia ahoana sy ahoana aloha izao ny fotoanantsika Aleo ranga tonga dia eo amin'ny fiantsonan'ny taxi Brosina Tsirabe miandry anareo Eo indray sika mandray fiara makany. Omeko frais nareo zao dia amin'ny firy nefa izany ka. Satroka aza raha ohatra hoe miala ty vao maizimaizana mihitsy dia mba tonga ny maraina be tsika. Mandehana taxi makeny amin'ny fandraisana tômôbila Sa ahoana ozy nareo Ay, izay zany fa tianareo lany vola be amiko ty koa tena. Tsy dika zany ry anina mihoatra amin'ny fahasoavana ho azy ao Efa taona ange izay no nandehanako tany voalohany tany. Tao anatin'izay efa taon'izay fotsiny no tsy mbadika nampitola gaga ny olona ny fiainanay. Nionitra avy zato hoe izay lany rehetra teo aloha. Zany Ie, ianao ve ahoana Ohatry ny hoe zany bela zao fa andao eo dia mahita.
omeo lalana aloha ndeha sao riva aty ka. Zay tokoa aloha. Alina ny votonga any tanàna any ko. Andao ary, misaotra betsaka raha zay a. Tsisy fisaorana e. Fitiavako sy fitserako anareo tena anaovako an'izany rehetra zany. Zay efa veloma e. Lahady zany a. Eny e, veloma ary. Ndry? Taitra koa ka. Ndrava sady ngandry? Ie, neny koa taitay bombina. Fa iza aloha le raha mahatonga voaka avy eto amintsika iny e. Tohatra ny taitra be zany izy nahita teo. Fangafanina tamindriny? Ie, fanena tamiko teo ambavahady. Fianakaviana avy any ambanivohitra kina. Zafy mipravavy zay. Raha zay no anarany. Raha zay? Ohatran'ny mbola tsiniko. Ka mbola kely ianao tam faranko. Tsy tadidinao mihitsy zany. Ary tena miakanjo tsara be izy a. Ie, izy aloha dia fa inona hono nalehany teo? Nitsidika? Ie, nitsidika izy fa hoe nahaino anarary dia izao vao afakako. Sady natotra an'ireto zavatra ireto koa izy. Oay, tô poma space sady fa vety be daholo. Fangaro ihany misy legioma koa ambany ao ka. Fa zao a. Niantso ahy izy iny hoe hidina ny vetivety hono amin'ny lady zao. Aiza, any Ambobary ve? Ie. Fa ninona? Misy tanina izay karakaraina any. Tanika ambany any amin'le renibe anay izy io. Lozy ty fa voatery mandainga. Ay ve, fa maninona no alahady? Fantatro ihany fa za miasa ny herinandro manontolo dia sady tsy afaka manapaka koa ako. Ary ny sabotsy raha zay indray tsy isy fotoana? Ie, mivarotra mandeha mitetsena hono izy fa manao fambolena be hono zareo sady miompoko. Ay ve, dia neve dia tafaverina lahady ihany? Ka andeha vao maraina be izy zahay. Izy rehefa nanome fria mintsiko. Dia efa karakaro tsara daholo ary izay zavatra tokony ho atapahana any fa tsy isaky ny alahady nareo dia hoe andeha hidina foana. Fotoana tokony andehanana any nefa tokony hivavahana. Eny e, hiezaka hanao izay vitako aloha e. Etsika ny miala. Misy miala sofera. Dia aizaka ny lalana? Mbola misy ditongotra kely aloha e. Hay, izay tokoa no adiko anareo eo amin'ny adiny iray eo. So ihany izany fa mitondra kapa ivaivako. Hitanao, iny lalan-tany mianatsimo andrefa niny lalana. Zay vao mivily miakatra mianatsimo lava. Ry tendrombohitra ry, hitanao ry? Ry ohatran'ny tsatoka maizina be ry? Io indrindra, eny ny tanjona. Asa raha ho vitanareo zao niakatra amin'ny omideza be ioko. Vita io e. Tsy maintsy ezahana ho vita e. Zay aloha e. Izy koa nge tazanina ohatrany hoe lavitra fa akaiky any io rehefa tena diaviny e. Sady afaka makaina ke isika rehefa tena reraka nareo e. Tsy olan'izany. Marary mafy ary akitongeniko. Zany ve? Eno a. Tatanana na bataina. Zany rehefa te sitrana koko. Marina aloha ny anao e. Tena fa kely sisa fa maherezy. Ahoana? Sa akaina kely aloha? Aloha izy nandiva sao taraika ka so be olona koa amin'ny aoka. Hatravy nareko taty aloha tsisy olona zany e. Sendra tsisy olona foana e. Za koa angamba ny tsara vitanako. Nefa raha zany fahaizana zany ange tokony be olona mandeha aty e. Ie, fa za aloha mbola tsy nahita e. Fa ahoana anao no nahalalànareo an'izany olona izany e? Hay, mpivary mantetan'indrana vehivavy zay ho any no niteny tampoka e. Io vehivavy io mpitondra karazana hazan-dranomaina niteteny tanàna eny. Sendra nilasalasa teo ny resaka dia izay. Ary mandrivotra be eto ambony ety izany ka. Eno marina tsy ohatry ny fanina zany raha zay fanina? Ie. Andraso aloha hipetraka kely mihitsy fa
nanomasoko aza jambena? Ay, mipetrary aloha e. Ahoana, azoazo amin'izay ve? Izay vao mba azoazoko ny haiko. Andeha amin'izay zany? Andao ary. Andriamanitra ary inona daholo ny zavatra miantokantana amin'ny azo tony? Totolan biby sy karandoha isan-karazany. Karandona vorona reny, voromahery, omby sy voay. Misy tolana biby lava koa, io milakolana be io. De misy vaky mpitaratra be dia be mikiraviravy eny amin'ny hazo rehetra eny. Ary zavatra mifono lamba maintimainty sy menamena, inona daholo reny? Manodidina ny tany misy azy mihitsy ny misy an'izao daholo e. Fanafody angamba izao reny mifono lamba reny. Misy dikany daholo reny raha sendra isika nge izao vao niakatra avy ery ambany ery dia efa tazany e. Zany ve? Ka zany lazaiko anareo zany hoe tena mahery nge ho io rangaha io e. Andao sika androso fa io ny tranony e. Io trano vato boribory efa voatokotany io. Trano vato? Raha tsy boribory dia nataoko hoe fasany pisiko. Aza miteny izany. Andraso aloha sy tomy ty lakolosy kely ty eto ambaravarany ty a. Raha tsy mamaly izy dia mbola misy olona ao zany. Mahazo mandrosonareo avy lavitra e. Vola tao anaty arona mipetraka eo ambaravarany raha zay vao nahazo nandingana tokoa izay. Manahoana ianao raha fanaika? Manahoana tompoko? Akoronareo mahazo toerana aloha azy. Tia izany ny raha fanaika aminy a. Tena na mijery azy aza mampahatahotrako. Lehilahy zarazara ary tena mahizy izany a. Angamba zao eo amin'ny fitopolo taona eo izy io. Jere misy miketrona lalina ny endriny rehetra, dia manao akanjo lava be mainty be ranoray ty izy. Miravaka mankirana fotsiny sisin'ilay akanjo ary hodidiny lamba maramaito ny lohany. Odry, misy kavina volamena iray lehibe misarona biby lava koa ny sofiny avy. Ary miambozona rojo volamena mavezatra misarona voay voadidina karandoam-biby sy nifimbiby madinika be dehibe izy. Raha olona tsy mahalala aloha dia hoe tsy gasy raha fanaiko fa toa didy maso ohatran'ireny sinoa ireny nefa mainty fihodirana. Ary kitiandrazay aho hoe hipetraka. Reto kosa manatrika azy reto izany no hipetrahan'izay olona maketo. Izy kosa teto mitala-petraka eo ambony tapi mena be ioko. Apetrao etsy ilay toka salabosira sendra. Apetrao etsy. Tena mangovotra ny tanako mametraka an'ireto tompon'ity latabatra kely. Vato manoloana ny raha fanaiko ity ka. Ino no voatsirambin'ny tanana tompoko? Ka akory kabaretinareo azy? Izany hoe nitondra n'ity avoko ty aminao aho fa lasaka Katerina lalina ny fiainany. Kasa raha mba misy azonao atao hamahanana ny olana mahazo azy. Ka izy no naranao madama? Raha sendra soa Gabriel tompoko. Mahagaga fa koty raha fanaiko nefa tsy dia miroko firy izy ary mahay teny merina tsara. Misy vovokazo tsy tapakazo nalaina avy ao anatin'ilay vilia eo ankavanany dia nalatsana ao anatin'ilay vilany maintimainty mipetraka eo ambony latabatra vato. Tonga dia misy sitroka sentina mivoaka manetento erany trano sy mahadonto be dia iny misy lehilahy niakatra. Ka izao e, nisy fahoriana taona vitsivitsy lasa izay nitondra taminao madama. Olona akaiky. Eny tompoko, ny vadiko no maty efa taona lasa izay. Dia nanomboka hatramin'izay dia toto fahasahiranana ianao. Marina mihitsy izany tompoko dia voatery nitady asa ary ako. Fantatro daholo ny zavatra nitsanga madama.
Ka azafady aloha, firy taona ianao zao? 5 taona tompoko. Toy ny hoe vakina ao anaty le lafy mitsangana eo ny tantaram-pianako rehetra zany. Tsy dia maro anaka ianao, firy ny zanakao? Vavitokana ihany ka, zany hoe 3 no naterako fa tsy azo daholo ny zandro mianadako. Ka izao, firy taona io zanakao io? 12 taona. Iza no anarany? Landy Asina. Oay Landro, zany aterako. Aza taitaitra ianao e. Tsy hitako mihitsy io zakabe mainty mifatotra anjoro-trano io. Mifatotra amin'ny hazo malamy mandratsana maina miankina amin'ny rindrina. Ohatrany hoe mibanjina be azy zany le saka ka za zao asa ohatrany nefa matahotra loatra momba dia asa. Ka zao ova atsika olana mahazo anao io madama. Raha vonona aloha ianao ka alaiky izay fepetra omena. Eny tompoko zany hoe efa nilazaindrazay ihany aloha. Tsy mitovy ny olana mahazo anareo sy ramatora zay. Tsy mitovy toy izany koa ny tonombintana entinareo. Mba mangataka anao aloha hivoaka kely vetivety ramatora zay. Eny tompoko. Lasa mivoaka raha izay marina. Za rery sisa ny eto. Jereo mandray lovia menaka izy dia mitsangana andray. Andre kaiky ianao tena lava dia lava ty olona ity ka. Jereo ty izy mirebarebatra ny kitrikely ny akanjo maintiny. Ampirehetiny le menaka ao anaty lovia ary ahodikotiny eo ambony lohako sady menomeno izy. Sendra so. Nanonona ny anarako raha fanaiky dia ary toa mijoro eo anoloana latabatra vato indray izy. Madame raha sendra so, jereo aloha azafady, jereo vadikavana be maso mandinika. Mena sady kely toy ny reny masona bibilavo reny. Aon'ireo ambonin'io vilany mivoaka setrika io ny lohanao raha sendra soa. Zay, ka ino tsara manaiky anao izay ho teneniko rehetra. Manaiky anao madame raha sendra soa Gabrielina. Zano raha fanaiky. Manaiky anao. Hafa zany. Toy ny tsy tompony tenako tony. Manaiky ve manaiky eo? Eny tompoko. Manaiky. Na inona? Azonao? Ninona? Ka isano izy. Omeko anao ny arena setran'izany. Izay ilainao rehetra. Azonao ve zany? Eny tompoko. Ka izao azy. Ararao anatin'io vilany io ty zavatra omeko anao ty. Iny? Sady miteny anao hoe manaiky aho na inona fepetra omena eto. Ary manaiky aho na inona fepetra omena eto. Tsara, mahasotoerana azy. Dia izy toy ty zavatra omeko anao ty. Iny? Toka miaro raha iny fa za matahotra ianao hoe ilainy zany toka iny. Manaky anao. Eny tompoko. Zay, mino tsara. Vita izay ny dingana voalohany tandremo ny dingana faharoa dia izao atofotoerana iray tsy dia lavitra eto ianao. Eny tsara, rano izy io, feno vatosoa ka mitondra kitapo kely ianao dia alainao izay hitanao miseho rehetra eo. Zao anefa ka tsy iseho ireo vato ireo na iray aza raha tsy halatsaka eo aloha ny ray. Ka inona zany ny tokony entiko latsatra eo tompoko? Zao fantatro ny fahasairana anao. Noho izany akolamena 3 entina atao soroneo miampy toka ray litatra. Ay, eny tandremo aza taitaitra raha misy biby miseho fa tsy haninanao izy akory. Azonao ve zany? Mety ho biby lava be io na voay io zany ve? Tsy anaikitra anao izy aza miahiahy anao. Tsy hikasika anao akory io mandra-pahatateraky ny dingana fahatelo.
Ka izao noho izy manao sorona farany sika any. Ilay tena sorona efa tena mivoatra tsara ny fiainanao. Mazava aminao ve zany da mahatonga sendra sorona lehibe io tena lehibe. Tsy maintsy atao io hoe tsy misy mampisalasana anao zany, tsy maintsy atao. Eny tompoko. Tonga ary ianao eto rehefa feon'io volana io asa dilany misandratra andro dia mitondra an'ireo akoho atao soron'ireo fa atoroko anao ny toerana misy le renirano. Eny tompoko. Eny ary. Mandrapatonga an'izay dia tsy mikasika kisoa ianao. Tadremo Oay. Izay fa mahazo mandeha anao raha matora sendra zay. Misaotra betsaka dia veloma ary tompoko. Tsy manao velomitsika fa tonga dia miala. Toerana tsy maintsy ivehena anao ny eto ary isan'ny mpisorona eto anao anirina any. Ndao dia mafita Ahoana resy lahatra fantany hatramin'ny vadinareo hoe maty zao sy anareo hoe vitsianaka. Fa inona indray ty mbola mahalasa heritreritra sy mampisalasaly. Tsy hoe misalasala fa maninona raha sendra fa ono ay. Nareo mba nasian'ny hevoka nendrika tamin'le vilany be iny, le midona tsetroka be iny taminareo taty amin'ny zay makaty rehetra mihevoka daholo ka. Dia ahoana ny fahatsapany tenanareo tamin'izany ka za ohatra mitontotonto zany, ohatra ny faniny zany ohatra ny hoe misy zavatra misava be zany fotsiny any anaty atidoha any. Dia ahoana ny teniny taminareo? Ny teniny tsy mitenin'inona izy fa ohatra ny monomonina mivavaka fotsiny. Fa ahoana ny teniny tamina sendra? Ohatra ny teny zavatra betsaka izy fa tsy tadidiko ka. Ilay hoe akoho lamena 3 atao sorona. Ankoatra n'inona tsy ilay hoe miverina amin'ny finomanana ka. Ilay resaka vatsoa ve? Tena nisy resaka afaka nataony mihitsy ka. Fa tsy mety tonga ao an-tsaiko ilay izy. Nefa dia resaka voahiovana izy zany tena mahagaga mihitsy zany. Nareo koa nge be ereny tsy mitombo-tsaina mihitsy. Tsy izany fa tena nisy zavatra nadoton'ny lohako mihitsy. Aza atao an'eritreritra tsony zany fa efa ho tafito zao hoe zay ny tanjona ny tadiavina nge sa ahoana? Marina aloha zany fa raha izay koa ve zany resahana an'ilay biby ao anaty rano le hoe biby lava ngeza be hono na voay mety izy eo rehefa maka le vata. Inona? Zany ny tenin'izy hoe aza taitaitra fa tsy aninona hono fa mandrapatanteraka ny zavatra rehetra zany. Biby lava kely ihany no hitako hoe reny biby lava tsotra kelikely reny. Tompondrano angamba le izy ny serana kely fotsiny dia lasa ao. Nefa ny tamiko dia nilazainy an'izany mety samy manana ny azy ange tsy mitovy ange zany ny zava-miseho arak'izay nazavainy teo zany tokoa angavisa. Eto ary tsy ny miala eto ny miakandrefana fotsiny zay fa mbola afaka tapabolana any vao fenomanana mandalo any aminareo any alohan'izay. Eny ary hitanareo ihany moa fahasahiranako. Tsy vita raha izay miankina amiko rery tena marina aza be eritreritra ho koa tsara fotsiny volako dia averina rehefa vita soma tsara izay atao. Zay fa veloma raha sendra. Veloma ary misaotra. Aiza ihany ary neny nefa tamin'ny 5 maraina ny ala teto. Ny andro ty efa ho maizina ihany. Za koa ty tena lany andro miodikodiny ranotrano fotsiny miandry azy fa tsy mahavita zavatra. Nizay ngamba. Allô? Za ihany akia. Ay ve miotsoe. Ahoana? Fa iverindrifa iza? Za aky miandry anenay hatramin'izao izy mbola tsy tonga, lasany ambanivohitra. Zany ve? Fa inona aloha ny atsondry ahy Lekay ana filohandrika mba ilay kely rapitsy fa hoeto Eny ary, za ihany. Za ihany ka. Bay, bonne nuit. Bay akia, misaotra. Le tie. Tena andeha iodina dia voadonako indray le vazy. Tena vaky tsy misy. Misy azy amin'io indray neny. Voary landy Tena zay ary izy, ary sarom-pisaina. Izy ange zany mitsatoka eo am-bavahady moa ny vazy vaky. Fa ahoana koa ary Orlandy Voaye.
dia ahoana ary toa hariva be tianareo fa naninona? Manontany anareo nge za hoe maninona ho any toa hariva be? Ay ve? Nareo koa ty ohatran'ny olona tsy tonga saina. Nga iny ekaiky, lavitra ngaiky iny sady misy ty tongotra lavitra be mihitsy. De vita nefa ve ny zavatra natao tany? Mbola tsy vita ka. Mbola miverina any amin'ny tapabolana. Fa ahoana? Ka voatery tsy maintsy hivarotra an'ireo tanika ambanina rehetra ne, le avy amin'ny renibe anay izay sirazay fa betsaka loatra ny mpandova ka manahirana le izy. Zay ny tapaka? Ie, zay ny tapaka tao. Za ngamba raha mahazo vola misimisy toa ohatran'ny nijanona tsy asa ntsony fa hivarotra nokatratsiana kely indray ry landy. Fa ngata amin'ny betsaka le izy? Ie, betsaka ihany ka. Ary mahagaga fa ohatran'ny tsy naheno resaka momba an'izany teo aloha. Fangatry io mbola tsy nandrehitra foana hatramin'izao e. Vao andeha handrehatra mihitsy re za io e. Ary fofoninona ho azany aminao zany e. Toa ohatran'ny maheno fofona hafahafa zany a. Fofoninona e? Ravikininona kireny fa zany ny betsaka any a. Eny e, izy aloha fofona ravikazo na zava-maniry ngamba fa ohatran'ny tsy ravikininona. Zany ve? Tena mahery fofona be. Raha za mama mandeha mandro ka. Tena tsy mba mavita an'izany tsona zao fa ny arerahako ary zany hahafaty-ako. De hidaboko tory aloha fa zay fanarahanareo sy mifatanao e. Tena le fofona evoka ngamba ny an'ny landy ka. Ary tena manara-damba mihitsy le izy a. Aleo aloha soroko reto akanjo reto ka. Tena fahafa mihitsy akinenay hatramin'ny nakany tany ambanivohitra tamin'ny lahady iny ka. Fa maninona izy e? Manofo miteny rehetra foana izy. Zany raha tsy taitra miarina mihitsy amin'ny alina. De miteny hoe ahoana? Hoe manaiky anao zany foana. Ka mety resaka ry zareo tany ambanivohitra tany angamba kiny azo nofo. Asa, fa zavatra tsy fanaony taloha izy manofo miteny zany a. Zay inge mahagaga e. Ka mety zay ngamba e. Izy koa efa miasa saina rahateo. Asa kiko. Tena vitivity dia tonga le tapabolana. Raha zay zany no hividin'ilay akolamena telo dia any any ny fotoananay toa le tamin'eny. Zay no resany tamiko teoko. Tsy maintsy ampilaza ny landy aloha zany zao. Zay indray izy fatany. Efa tonga avy niasina eny? Ie, mba nirava aloha zay androaniko. Landy a? Tsy maintsy andeha hidina indray aho fa tonga teo ny toanareo. Vao teo? Ie, vao teo saiketratra anao teo mihitsy izy fa efa fantany ange fa miasa e. De roviana indray neny no hidina? Alahady indray? Latsinainy ka. Latsinainy? De tsy asa? Tsy asa aloha fa napaka kely e. Tsy maintsy andavanandro satria tsy misy borao mivona fokotany na komina le lahady dia zay ny antony andana latsinainy. Zay nefa andeha borao amin'ny resaka taratasy io. Marina aloha zany e. Tonga dia resy lahatra avy hatrany landy marina. Eo vomako tsara daholo mantsy ty fanazavana neniko. Tsy maintsy izay koa nolazaiko any am-piasana zao rehefa amin'io hoe karakara lofa ka voatery anapakako. Mino fa tsy sarotony zareo. Andrahoiko maraina zany ny varindry mianatra e. Ifo maraina be mihitsy amin'io. Aza misahira neny fa tsy mianatra zahay amin'io latsinainy io fa andeha anaraka anareo fa to taitra be neny. Mba te hijery an'izany tanindrazantsika zany sady efa ela koa tsy taniko. Ka ary ny fire ahoana ka amanalo mihitsy ngiko ny fire amin'izany mandro sy miveriny e. Aizo natantsika an'izany ka. Ary neny zao taiza nahita ka. Karaha zay ngeny ny antoka e. Soloina rehefa malafo tany. Ka manaraka mba te handeha dia teny an'izay koa izy hoe soloina hoe mba efa lehibe ange ary neny sady vavy tokana hoe tsy zoako ve mba hahita an'ireo tanindrazako. Raha mba fantatrao mantsy anaka. Atotry ny malahelo sy misenty zany ho aneny.
tsy azoko. Ka raha tianao dia amin'ny manaraka ianao izany entiko any fa ny amin'ity aloha tsy hevitra e. Sady masaika ingavana koa hoe mba sasony lamba. Tsy maninona fa manaraka izany ohatrany tsy mazava amiko ny fihetsika neny. Misy resaka tsy tiano fantatro fare any. Zay kia? Eny hoa. Zay aizaka izy any toeran'izany mandroso ihany sika fa iny ary mahataitra anao e. Mazava be ke fanazavany raha fanaiky teo hoe ao ambadika retsy vato be retsy ilay rano e. Ary inona izany sasasa be izany ka? Izany ilay riana minjery e. Avy amin'ny orina iny avian'ilay lakan-drano ery ambanimbany kokoa. Eo ilay toerana natorony. De zareo rano tsy maintsy makany. Izay ny teniny teo e. Tsy mahazo rahan'olona. Ianao rery manao an'ilay sorona. Raha zay tena matahotra ka. Io indray raha sendra. Nareo tonga amin'irey hoe te hividiny lohany nefa matahotra ny masony. Ilay vato soranina eritreretina. Za koa ange nandeha rery toy izany fa tsisy nanaraka e. Mba manany anareo fa asa iny e. Eto tonga sika. Iry ambany tazana lavitra ry ilay toerana. Io misy vato mifanoko be dabe e. Ao ambanin'io ilay lakan-drano e. Ireto ny akoho sy ny atsy ary ny toka e. Izay fa lasa hiverina ery ambony ery no iandry anareo e. Eny ary. Andrasa hoe efa ve ilay kitapo kely asian'ilay vato? Efa tika. Mazotoa ary e. Onjonjoko sasamy rery amin'izay izany zao manomboka etoko. Tsy maintsy mandroso nefa. Izay fa tonga etoko. Tia eny ilay vato anaovana sorona. Vato maintimainty fisaka mitsatoka anaty rano. Tena mampiorokotrana mijery indry rano be menjera ry avaratry ry azako. Hodidinina lamaity be sa tena avo be izany Aleo tsy jery any fa hifantoka amin'ity zavatra ataoko eto ty aloha ka. Fotoany ty mandeha ihany. Tsy maintsy tononona aloha izany ilay vavaka ny teneniny dia didina tsirairay ny tendan'ireto akoho reto iraraka anaty rano ao ny rany Rehefa miseho ireo vato voararaka indray ilay toka. Lasa ary. Zay fa vita. Miandry izay hipoiran'ireto vato rery sisa zany. Oay! Ireo tokoa eny. Tena vato soa mamirapiratra be dia be ao anaty rano. Misy lehibe ary misy kely koa. Oay! Tena avotra marina misaotra n'Andriamanitra. Ary aleo ararako amin'izay ilay toaka ka. Zay. Dia oay! Ary inona izany? Iny misososo ao anaty rano manatona ty iny. Loza marina. Loza fa tena voay be. Ary tena mamba mihitsy maniry volotsankany eo ambony lamosiny. Oay tsy abeny Andriamanitra. Tsy mbola nahita toy io hatramin'izay niainako. Vonitseo e! Vonitseo e! Oeto ary atongotra.
nakaiza izy teo? Io eny io mijanona eo amoron-drano io, manino izy zany? Dre toa misotro an'le rà, sotrony le rano tete anaty rano avy eo ambony vato. De iny izy fa lasa miverina moramora. Ary ireo maty-toriana be io zany ny toerany raha izaniko. Misy lavabato ao zany allo raha rotanaingana amin'izao izy lazao iny nandreo fanaingana an'reto vato reto ka loza raha zay mamba be. Inona? Mamba be io efa ho 2 metatra ngamba ny avony sady feno bararata be ny lamosiny. Taizartia Mipotra avy eo amin'le rano be menjerana nantona teo iniko. marina ve? Ve sotrony daholo le rano tete teo. Ohatra ny tseratra ny nandehanako ny any lavitra teo fa mivadika ao amin'ny foko. Andrikako ka zay zany le biby nitenen'ny Rafalaika e. Tokony tsy atahatra tsony ange nareo satria efa nilazany. Na izany azy. Tsy anareo mantsy ny nahita azy toko. Narokoroko tombokaboka ny vandimanitra be daholo ny hoditra niny ny maso ny boribory mavo be de mena be le eo afovoany. Nifiny ndray. Fa zao aloha asoma tsara ihany le zavatra. Azo ka. Ay. Tsy amin'ny kitapo kely teny. Aprimo tsara de andao rende. Tadio tsara le teny Rafalaika taminareo afaka enim-bolana nareo miverina ty aminy. Ianareo kosa matokandalana no? Ieny ka na tsy matokana aza moa ninny. Tsy maintsy tonga ty ako. Voahonitra daholo zay ny volan-drazay. Napiako valosoa be azako. Falery izy zay ihany Ary mba hieritreritra izay fiainana mianaka amin'izay aho manomboka etoko. Hijanona tsy azy tsony fa hanokatra magazay dia aka olona nampy ahivarotra. Amboariko sy tariko ny trano dia mety hividy fiara koa aza ampiasaiko ataoko taxi brosy midina any ambanivohitra. Mba hiova amin'izay ny fiainana mianaka ela ny ely ty. Dia mba afaka hiaina tontolo vavy na mandrehetra landy. Tena misaotra ny razay aloha raha tsisy azy tsisy an'izao. Niny tena tsy mampino azy ho fiovan'ny fiainantsika vetivety tao anatin'ny enim-bolana izao Tomany nofy mariny. Zany ve? Zao ry tsy rehefa hiditra ny fanambinana. Aiza rangako, ny trano mezinezina be. Manana fiara miasa sika dia nahasokatra magazay be koa. Gaga mihitsy ireo ankizy namako. Fa tany be dia be angano namidinareo sy neny torasay tany. Ie, betsaka ihany anie le tany. Ary eo aloha neny ampiana fa tena tsy arakareo mihitsy izy mivarotra izany Tokony akapanampy koa aloha nareo fanampy ny solo fa sahirana nareo rehefa mianatra. Efa mieritreritra an'izany mihitsy anie zahay nefa mila olona tokisa antsika toa andro solo reny ohatra. Mino fa ahitsy sika Francis zao dia aleko aty amin'ny Rafalaika zao dia vita. Ao aorian'le sorona lehibe tena izy. Mino fa omby angambo zany. Tsy manafa na omby 2 aza rangaha vao vito ka. Rafalaika. Indraindray mieritreritra hoe tsy olombelona ny rangaha iny Ilay masony sy ny fijeriny. Le izy mahidy mahitsy sady lava. Fa tena mahay aloha izy.
tena mahery marina na mampitahotra aza fa tsy maintsy mamolaka ny tahotra azy koa e. Nofo ratsy koa. Andriamanitro, inona ary ny tiany nofoko iny ambara? Tsy mbola nanofo ratsy toy izany a. Fehezina biby lavalava be izany ny tranonay. Tena hodidino mihitsy. Ngezany e zany raha biby. Sady ny lohany mipetraka tsara eo amin'ny vavahady eo. Ny masony mena be toy ny sainafo. Inona izany? Nisy zavatra ny anjery izany. Aleo aloha hoe jerena. Ay ty sarin'ny misy kadra tiany ny anjera teo. Tena vaky miparitaka ny fitaratra. Fa ahoana koa ary ny tokony hampianjera azy nefa miantony. Nefa ty le no alebiaziny. Neny a! Mo izy tsy ato fa lasa nidina any ambanivohitrako. Le nalainy fiaranay vao maraina teo zany izy. Ndeha hanampy any Solivarotra ka iny fantatro fa tsy tonga raha tsy hariva. So zahay fa efa mba vakansy. Samba ny aty mandeha rery aty tsy narahandrazaiko. Ty eto le trano. Tohatra mangina be izany a. Sa za koa no efa lolo sy tonina le lakoloska. Izay. Ka mandrosoa ianao Ramatoa Sendra, mandrosoanao. Ary totonga dia fatany izany ato. Eny tsy misy zavatra tsy hitan-drafanaika na ny any ambanin'ny tany na ny any ambony eny amin'ny abakabaka. Azonao? Manahoana ianao rafanaika? Rafanaika tsy mba mety farofina mavozo e. Azonao zany. Ka ino kabarinao azy? Tonga arak'ilay fotoana ny fanaovantsika enim-bolana lasa izay tompo. Ono ary Ramatoa Sendra. Na afa-po anao ve ny zavatra nataoko a sy nomeko anao rehetra? Eny tompoko, na afa-po tokoa fa misaotra anao e. Tonga mitanjona ny linao sy ny tsiriritinao ianao zao. Na hiampita ranomasina aza. Tsy vita amin'ny fisaorana nefa izany. Ka tsy maintsy manatanteraka amin'ny voady sy ny teny nomenao ianao. Azonao zany? Dia ilay sorona lehibe. Ny zavatra rehetra matsy dia tsisy omena maimaim-pony izany fa misy takalony avokoa. Ataovy tsara ao andohanao izany Ramatoa Sendra. Eny tompoko. Andray marina. Izay indray le fofona mahatontotonto. Tadidinao tsara ny teny nataonao teto a. Tadidinao a. Eny tompoko. Manaiky aho hoe izay fepetra rehetra omena eto ninona ikeko re tompoko. Aika zao ary a. Tonga ara fotoana Ramatoa Sendra. Raha amin'ny eritreritra zao inona ilay sorona lehibe tsy maintsy ataontsika? Inona? Omby ve tompoko? Tena mampitahotra koa ny mijery an'ity rangaty fa miolakolana be izy rehefa mime. Sahala amin'ireny biby lava ireny mariny. Izay omby ve? Tsisy dikan'izany Ramatoa Sendra. Maivana izany raha hoarina amin'ny fahasoavana ilibanao mandrapahatapitry ny fofonainao. Ary mbola olovan'ireo taranaka ao aza. Fa inona ary ny tokony ataoko tompoko? Inona ny tokony hoentiko ataoko sorona? Olombelona Ramatoa Sendra. Olombelona. Tsy maintsy. Azonao zany a? Tsy maintsy. Hoentina eto amiko eto atao sorona. Azonao zany atao sorona ho ahy. Inona tsara re tompoko? Zazalahy kely telo. Andriamanitra. Telo a. Zazalahy kely telo. Azonao ve zany? Ary tandremo a. Latsaky ny efa taona ary mola tsy voafora.
tadiavina eo ary hitato amiko ao anatin'ny ray volana rahela tandremo ia ino ny tiloza lazainao tsy loza zany raha matonga sendra fa zany no tadiaviny mifagnano fitoloha fanano fitoloha zany mety azonao e fanano fitoloha raha matoty ve mareniny le biby lava ngeza be manana loha fito mipetraka ao anatin'ny lavabato ambanin'ny rian-drano na le anao nanaovanao sorona voalohany io e tsy tadidinao iny tsia tsy vitako zany tsy afaka anao an'izany navinanao vina tsy tandremo tsy manana safidy anao raha matonga sendra efa nanaiky anao sa ny zanakao no etineto ahoana tsara iny zanakao vavy tokana iny e iny mihitsy ingeny tadiaviny sainginy tsinykely dia fotombavaka loatra izy inika nefa rehefa tsy mahita ato anatin'ny fotoana voatondra ianao dia voatery atao ihany zany azonao zany tsy anaiky an'izany aho e ninonino nataonao zafadyka tsy anao tsony inge no mandidy sy manapaka zao e tandremo raha matonga sendra manatanteraka sisanjaranao satria izay ilay fepetra eninao tsara ve zany e izay no fepetra tsy anaiky an'izany aho ay fitaka be vava ka ny fitsiriritanao tafahoatra sy ianao voan'ny tazokarena tsy nahy miafy tamin'izay nanananao no namitaka anao fa tsy zara matora sendra tsy mbola mahalalandra fanaiky ihany ve anao e andriamanitro fa tao mandady ary to biby tena biby lava marina biby lava ny tapany ambany vonjeo e vonjeo ho aiza ianao raha matora sendra ho aiza ianao e nakaiza mivaravarana teo ary to nanjavina nanjavina ny varavarana ka zao no izy anaiky ve ianao sa tsy anaiky mifona re tompoko ho averiko daholo ireny zavatra nomenao ahy ny vato nge efa alafinao e tandremo tsara raha matonga sendra efa alafinao mivaty fa sao tsy tadidinao ho averiko ny vola e ao koa ny trano ny fiara na ny magazay aza ho averiko daholo re tsy afaka andray an'izany izy raha sendra sorona no ilaina sorona izay rehetra tonga teto lasa mpanefefo nanaiky avokoa azonao zany na hira zay aza ve omby angeny nentiny teto e akoatra ny omboray na matotia akoatra ny omboray ho angatsy renao fa maty ny zobavy iliza ve fa ahoana ny tantarany abobo ianao raha tianao fantatra dia netiny tetiny tsabony io zobaviny io 3 andro tsy alohan'ny nahaterahana ny tena izy dia natohiny atao sorona izy sy marina ve zany isy ny zaza atao akibony azonao ve zany zaza fa zao no izy raha matonga sendra ka mba na ny zaza atao akibony ilay zandry ny lahy kely no nilainay nasaina netiny nody kosa le sokony vavy kely sy ny razana mba tsy ampiahany any an-tanàny andriamanitro tena tsy vaniny raha zay tsy vaniny tena tsy vaniny raha zay raha matora sendra matykarena toanao koa zany raha sendra ka izao raha tsy tianao koa ny hofaty ianao sy ny zanakao mihitsy dia ataovy izay asaina ataonao sy efa nekenao taloha tadidinao fa efa voafehiko ny toerana misy anao rehetra tadidio tsara voafehiko azonao zany voafehiko tena fanina zany ary aiza ry azany to marina tsy tena milalana makany amin'ny raha fanaika sa aoka zay vao tadidiko raha fanaika
le sorona Andriamanitro dia tamin'ny fomba ahoana no nahatongavako teto? Aleo aloha andeha ho daingana ka. Landy! Neny za miantso izany. Voay ahy Neny? Andriamanitro, tena nitolefika teto ambaravarana izy. Neny! Fa maninona ianao? Marary angaha ianao? Sa nanao accident? Landy a. Fa naninona re neny ry Andriamanitro? Aleo aloha tantanina keny am-pandriana izy. Eo aloha mitsotsotra eto ianao. Izy nefa tsy mafana. Sa antsoina dokotera ianao ry neny a? Tsy marary aka. Fa inona fotsiny ary mahazo anao? Ary inona foana izany fofona manandrinandrina be izany? Landy a. Lozako e. Loza? Fa misy inona ry neny a? Landy a. Mivavah mafianaka. Mivavah a. Fa inona daholo re izany retiretiny neny izany e? Fa misy inona ary? Nanenenako e. Nanenenako a. Inona no nanenenanao? Le mivarotra tany ve? Tsisy hoa. Tena tsy misy zavatra mazava amiko ka. Aleo aloha akaronda soposotroinao fa misy lasopy eo. Ty ary. Ohatray, tena natory izy marina. Aleo koa atory. Andeha karakara an'ilay sakafo ao aloha fa efa masaka. Efa taitra ianao, ka nanahoana izay ianao ry neny? Tsy maninona ka. Tena natory-tsy ny sakafo izao ianao. Za koa moa tsy namoa. Landy a. Inona moa androany? Zoma androany. Andeha hivavaka isika izany amin'ny Lahady. Eny e. Fa inona no mampazoto ny neny andeha hivavaka tampoka teo? Isan'andro izy tsy miteny an'izany. Hafahafa mihitsy neny izany a. Ho lazaiko amin'ny Landy ara ve? Tonga dia ho tsoroko aminy ara ve marina? Izy aloha zaza endry sy mivavaka e. Mety tsy haninona izy nefa aoka ihany ka. Aleo aloha hiady irery. Lasa nieritreritra be neny izany e. Ie, raha tonga eo mpanasa lamba dia asaivo-saosony daholo ny lamba maloto rehetra kia. Izay lambantsika ao. Dia mba angala sakafo aky izaho hoaniko azafady fanaona izany a. Ie, andraso efa misy lasopy ao dia vary sosoa. Andraso alaiko e. Dia inona reny no ataoko e? Inona reny ataoko Andriamanitro? Tsy hanao an'izany novinanoviana kosa aloha e. Navinono faty aza. Fa Ilandy natahorako. Raha misy mahazo azy tsy ho zakako izany ka. Ny sitrapoky any izao no nahatonga an'izao. Ary ty raha izay ny tena nampidiriny tamin'izy mihitsy a. Efa fantany izany rehetra izany dia mbola nataony an'izany ihany a. Tena tsy napoziko mihitsy raha izay no nahavita an'izany.
ampio Andriamanitra, tena nanenenako hoe mifonay Andriamanitra. Reto ny versement antsika tao an-tsena androandro neny a. Ary io any Tena tsy andray andreny sy ampiasan'ireny voly ireny intsony a. Neny a, fa misy inona maninona raha tantarainao ary misy zavatra ampiseho aza fenonao ary neny izay olana mahazo anao a. Landy angamba hiala eto sika ka. Hiala? Fa maninona? Tsy hipetraka eto intsony ahy. Fa tena tsisy azoko. Aleo mihitsy aloha hipetraka dia lasa ao amiko. Inona ny zava-mitranga ary neny a? Misy inona mahazo anao? Tsy Landy tena miangavy anao mihitsy a. Tsy afaka maly anao aloha amin'izao fotoana izao. Ka za koa ange sahira-tsaina ary neny. Reniko ianao, raha misy mahazo anao a, tsy ary inona ireny vandambandana amin'ny tavanao ireny? Aiza izany? Reniko. Na ny sandronao na ny ranjonao jere ange aretin-koditrininy ireny. Asa, tsy fantatro tsy fantatro mihitsy. Taloha ianao toa tsisy an'ireny. Hosory fanafody ihany aloha neny a, misy pomady ao. Eny hosorako izany. Za andeha karakara sakafo aloha ka. Mandeha anary. Tena andeha faran'izay lavitra Tsy te hipetraka eto amin'ity trano nahoriny devoly tiako. Trano voafehan'ny demony araka ny teniny. Na izara tsy te hihinana an'io voly io akory. Nampihinana anjanako an'io aza ve? Tsy maintsy mandeha izay. Fa mbola eritreretiko hoe hoaiza moa. Andriamanitra, mitondra mbavaka ny neny eto anatrehanao a. Ninona zavatra mahazo azy, ainao mamany olana rehetra. Nanompo anao ihany izy hatramin'izay. Aoka tsy ho diso anjara amin'ny famindraponao izy. Raha toa ka nisy zavatra tsy nentina tao na tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao dia mamela azy. Mifona ho azy a. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy ny raha latsaka natao famelan-kelo ka. Misaotra Tompo. Amen. Sy ary andeha amin'izay atory aloha fa neny efa natory efa ela. Andriamanitra, fa maninona neny izany? Neny? Fato mitsindra be sy miolakolaka eo am-pandriana neny. Neny, tena ila tsy voatazoko. Inona koa reny amin'ny tenan'ireny? To feno maratra tatataka be. Le vandambandana omaly rehetra iny to tataka daholo. Maratra be neny. Inona ary no atao? Hoentiko any amin'ny hopitaly fa ihany dokotera. Neny, maninona re ianao aleo alofo azoko solika. Tena miretirety be neny. Sady ny ova amin'ny feony. Hafa izao mahazo an'izao. Tena matahotra. Sorona. Inona tsara? Sorona? Sorona iny izany teneniny izany? Sorona. Maniky. Fa inona re zavatra mahazo an'eny tany ry Andriamanitra? Loza fa tena matahotra. Tena ho atsoky miotika. Iza koa ary le telefona. Andriamanitra, tsisy mamaly. Allo? Mioty. Fa misy inona kiny miantso andro alina be izao ndria?
Mioty marary kineny Marary? Miretirety be izy dia feno ratra tatatataka be ohatry nodidiana tamin'ny lamanytenany. Andriamanitro, fa naninona? Tsy haiko hoe tonga avy aty nareo sy Adrien izao matahotra. Andraso ary aloha foasika Adrien dia lazako hoe. Eny kia miandry anareo Allô? Nanahoana izy? Mbola miretirety sady vao mivavaka dia nikakakaka amin'ny be izy. Zany ve? Ie, ohatrany hoe tsy ineny aky fa olo-kafa. Milamina aloha ndry fa aza mikoropaka e. Efa tamin'izay, efa ety an-dalana. Ny fiaran'ny Adrien nentina aingana. Zany Eny aky Zany zareo fa tonga. Andraso voaiko ny vavahady. Manahoana nareo? Mandroso nareo menata? Fa nanahoana izy Irlandy Tsy haiko hoe. Ao, jereo. Andriamanitro, tena maradratra be marina. Tsy mandeha rà nefa ilay izy Izay magaga fa tataka fotsiny. Asa kizay mahazo azy Tokony itsona dokotera ihany aloha Efa saika iantso mihitsy Ohatrany tsy normal izao Sorona. Mila sorona. Zany? Sorona. Enonareo? Sorona. Maneky. Zany foana ny retina. Tena tsy normal izao misy fanaratsy izy. Zany ve? Mazava bingy izy ho fetsin'izao Za koa aloha ny eritreritra an'izany Iary vavaka ho azy mihitsy koa ny atsokanareo. Jereo na ny feony aza. Fa nandeha taiza izy io Dia tsy fantatro mihitsy ry Adrien Nandeha tany ambanivohitra tany izy mivarotra tany. Le efa nitantarako andriny kiry mioty Dia hoe izay no nahazoana volam-pena namboarina an'ity trano ity sy nanokafanareo an'io magazay io. Ie, izay mihitsy. Fa ahoana ny atombohany toy izao aloha aroviana. Somary iva be avy any ambanivohitra iny izy. Toy izao ny zava-nitranga. Dia izay ny zava-miseho eny Ariviny sy nyresany tamiko Ka raha izany ange nisy zavatra nataony na nahazo azy tany fanafeniny ianao Eno fa tsy mety miteny izy. Tia izy hoe mitady hiala fa tsy hipetraka eto intsony. Dia ho aiza kionareo? Osa! Le vola sainy Arina izany lozako. Raha izay faniriny teo ho tafita amin'ny fiainan'izay. Ka izay indrindra ange misy ifandraisany amin'ny vola sy ny fananana ilay zavatra mahazo azy. Tsy azoko. Atsolo ny dokotera fa rehefa avy eo miresaka dia mivavaka ho azy. Dia ahoana izy ny dokotera teo? Gaga izy nahita an'ireo tatatataka be amin'ny vatany rehetra ireo. Nieritreritra mihitsy ngamba izy hoe nisy namonina eny na hoe accidenté fa mandaingitsika. Angamba natao pansement ireo ratra rehetra dia nitsondro mifampatoriana izy. Dia reto ny fanafody meny teo. Azafady eky mba atolory ahy poketra akaikindreo aprimako an'ireto ry mioty. Ty ary. Way,
Nisokatra le izy fa azafady. Angamba tsy nidy. Misy karine latsaka anginy. Dre, fa karine inona koa ty? Ohatra mbola tsy nahita an'ity a. Fa maninona tsara? Fa misy inona ki? Ty zavatra misoratra tao anaty karine ty. Hoe ahoanany ao? Ienao ange. Sary. Alahady fa Ambaladoria, volan-drazay voalohany, frais 7,2 ariary, toka 2 litatra, labozia 3, sara-pijerevana 9,000 ariary. Fa inona ny dikan'izany? Dia mbola mitoy hoe ahoana ki? Alatsinainy fa Ambaladoria, frais 7,2 ariary, toka 2 litatra, akolamena 3 natao sorona. Mbola misy toyana inge atao ambadika ato hoe natao sorona teo amin'ny riandrano be nangalana vatosoa. Natao sorona nangalana vatosoa? Vatosoa inona? Sorona hoana? Ary zay nge zany no mahatonga azy ohatran'izao e. Hoe ahoany? Ka nisy zavatra nataony neninareo marina tany e. Ary nakavola tamin'le razay izy nanaovana azy. Fa inonareo io olona io e? Razay ve? Nenitoanay no heviny, zafy mipiravavy zany izy sy neny. Dia aiza izy no mipetraka? Any atsimo akaikina Ambohibariny Sambainany. Asa na hoe nirahan'izy roa nanao io zavatra io na hevitra avy amin'ny miriry? Nanao inona nefa e? Tsy azoko. Ka nandeha tany amin'ny mpanao gasy tany e. Anao an'io sorona io izy ko. Neny tsy mahay an'izany e. Tsy maintsy hevitra avy amin'ny razay zao no nahatongavany teto. Ka nanararoatra varotra ny reninareo ilay hoe sahirakirana sy teo tafita angambana izy dia hoe notaritiny tamin'izany izy. Ary eo daty alahady sy alatsinainy voasoratra tao anaty karnero mihitsy no andro nandehanany nidina tany ambanivohitra dia le tamin'izy hoe hivarotra tany ikambanany zareo zany. Fa nisy dia hafa nalehany koa e. Naka vato izy rehefa avy nanao sorona mazava be nge io e. Dia aiza ireo vato ireo ka? Tsy efa nivadika vola? Dia hoe vola avy tamin'izany zany. Tena mino afa zay mihitsy e. Andriamanitro, ty lozanao ry neny. Dia inona ihany no mbola sorona iretireteny toy izao raha izany ka? Asa? Mety mbola misy sorona ray hafa ny fanarahany zareo fa tsy nataony. Mio dia tadidindrily tamin'ny Arinarivo. Le lehilahy nanofo tehana andrivo e? Tena fambaran'izao iny a. Ary koa ilay nofoko tamin'ny lakamisy alina teo. Hoe ahoana? Hoe nodidinina biby lava be hono ty tanànanay ity, ary mitsatoka eo am-bavahady eo ny lohany. Zany veky? Eno tsy mbola nanofo toy izany tato ato. Voalohany le nitantaraiko andry, le za mifatotra tady mazaka sy manidina moramora manatona zany tendrombohitra maizina be zany. Tadidiko tsara iny ka. Le nitantaraintsika Mopero Augustin. Tendrombohitra maizina be? So hoe Ambaladoria. Hitanao ve io toerana io? Anara-toerana mbola tsy fantatra tamin'izay nenako aloha e. Ary efa tany Ambohibariny Sambaina nga ianao? Taloha efa ela fony izay mbola kizy. Ka tsara nefa ny andehanana any anontaniana n'ity nenitorazainareo ity ny tena zava-misy marina e. Mino aho mantsy fa mahafantatra zavatra betsaka izy. Ary neny marary io atao ahoana? Tsy maintsy anaovana fitombavaka isan'andro izy. Ndao atombontsika zao e. Landia. Oay. Landia. Io fa matsiaro izy. Neny, ahoana, nanahoana ianao zay? Landia. Mivavao Endry neny anao an'izandrindry zay zao. Reo mihody sy Adrien. Misaotra nareo e. Landia. Nanaova ny reniko voady tamin'ny Anjely Gabriely taloha. Efa fantatro ka. Manga taminy iambina tsara. Matoky ianao e, ataoko daholo zany. Misy rano voasina nitantarainy ilay bebe anao hoe alaivo iso mahasitrana rano mahagaga io milevina. Fa aiza zany? Tsy haiko le toerana e.
fiangonana taloha na La Chapelle Saint-Gabriel izay ny anarany tadidiko. Tadiavo aloha e. Aiza no ahitana ny zandriny eny? Azotsika anontaniana Mopera Augustin mety fantany izany. Eny tokoa. Neny fa tsy azonao lazaina amiko ve izay tena nahazo anao e. Tena hodikodo ny lohany. Izay zao ny eritrehitra hoe andeha ho any amin'ny Torazay any Ambohibary mantsy dia mba hanontany azy sy laza aminy fa marary ianao. Tsy aza makany. Tandremo Dray marina. Tena tafarina mihitsy izy. Tandremo tsy makany ianao. Tsy mandinga anany ianao Tsy makano Indray izy marina. Mioty Adrien fonjeo e. Ao tonga dia hivavaka ho azy tsika. Samy mandoalika. Ao fa tazomiko izy. Tena zany vianaka ny mahazo andrasentsy. Eny Mopera, tena mampalahelo. Afaka mandeha mivavaka ho azy ihany saingy tsy zao e. Za mbola tsy afaka fahanao lamesa misivy. Ka alaivo eto arariva miroa ano any ary. Eny ary Mopera. Fa ento any aloha ty ranovason ty dia afafazo amin'ny trano. Fafazo koa izy dia ome osotro kely mandra-pahatongako any. Fa miteny ranovoasina ihany ianao Mopera. Fantatrao ve hoe aiza ho aiza izany sapelany Saint-Gabriel zany? Saint-Gabriel? Tena tsy fantatro fa manino io sapelina io ka? Raha araka ny tantara dia tany amin'io sapelina io nalaovan'ny renibe any Voady Andramatoa Rasela taloha fonokely tamin'ny Arkanjely Gabriely. Misy ranovoasina izany no amin'io sapelina io. Asain'ny reniny landy alaina hitsaboana azy. Ranovoasina? Eny, hoe rano mahagaga. Izy ny tantara izany fa tsy tadidiny eo ilay toerana fa asain'ny tediavinay. Ka aiza no ahitana an'izany? Tena mbola tsy naheno an'izany mihitsy ako. Eny ary Mopera. Aleo aloha izay andeha ary fa alainao ihany ianao amin'ny roa ndao ary. Andraso fa hoentiko amin'ny bavaka mandritra ny lamesa izy. Misaotra Mopera. Telo andro izay mifafahana ho an'ny eny teto nandroana ny fanahy rasy nefa atao tsisy fiofana. Tena kivy areto Aza kivy izany akindry fa vao miady angetsika efa mba mitontony ihany ary izy rehefa fafazana ranovoasina. Mitony kely fotsiny dia manao indray rehefa avy eo. Jery angety izy ohatrany hoe mangana izany. Efa hitako miezaka mihitsy Mopera sy ireo ray aman-dreny ao amin'ny fiangonana tonga eto na tsika tanora miaro toro-manoa alim-bavaka koa azy. Matokindry fa tsy maintsy sitrana izy. Ny finondry ihany koa nge io Mila mifady ihany tsika reto manomboka izao mihitsy izany. Izay aloha ny tolona tsy maintsy ataontsika manoloana ny herin'ny fanaratsy izay manafika azy. Hifady hanina ho azy ve nareo? Maninona moa? Raha tsy miara mivondrona tsika tsy mety nge io Izay ky mampinamana antsika. Miara-miady ao anatin'ny sarotra. Vonona izay. Ary aza manana eritreritana izany ianao Rolandy Zay asitrana ny reninao izao mitanjona. Kendretsika hanafahana azy amin'ny vahoan'ny Satana. Raha sanatria misy fahavaza koa ve tsy mba hanao toy izao ihany nareo? Misaotra reto misaotra fa zava-dehibe amiko izao. Telefonina mihitsy izy amin'ny maneno izany Way, Rachel ty. Allô? Manahoana mioty Manahoana ki Rachel? Efa hatramin'ny alina ny antsaonareo ve dia tsy mahazo mihitsy. Ka mivavaka angamba izay. Manao alim-bavaka dia mamono finday. Ay ve, nga misy alim-bavaka indray zao any am-piangonana amin'izao. Aty an-trano landy. Mararaka iny nen'ny landy Zany ve? Indray. Mioty meo aloha ny finday vetivetika. Te hiresaka amindriony aky Adrien Angakoa aoka izy.
Ato daholo izay ka. Mioary izy. Rachel, manao any ianao? Manao any Adrien? Rachel, marary mafy inginy reny landy. Efa ho herinandro izay asa maizina le izy. Marina ve? Traotrao be dia miolakolana sy mirediredy rehefa mihetsika. Fa ahoana nahatonga an'izany? Ho lava ny tantara raha zavaina eto fa aoriana manazava bebe kokoa e. Ny saiko ho teneniko anao fotsiny dia hoe mivavaha mafy ho azy. Ka zany nge hiakatra ty Antananarivo e. Ho avy an'io hariva, izay no netsoko anareo. Ho dito amin'izay aloha volana vitsivitsy. Ay ve, vao maika tsara zany. Miandry anao ary zahay. Tonga dia aty an-trano landy ny mamantana raha ohatra ka. Eny ary, omeo avetivety hoe landy azafady. Allô? Landy courage kia, ho avy Rachel, tena vo mafy akineny Eny ho afa courage foana mahireza mivavaka. Zay mandra-piona, zao dia zao dia hiainga. Eny ary. Rachel, mandrosa. Manaona daholo. Rachel. Landy okizay mbola mitsabo ange. Sanatria hoe maty izy akory. Aza asiana ranomasy mihitsy aloha. Any aiza izay? Io, mandrosa ty Andriamanitro, fa maninona toa maratra be ny endriny. Hatramin'ny vatany rehetra. Io azakizy efa tsaratsara. Efa netsoina dokotera teto. Fa ahoana nefa ny tena nahavoa azy? Mipetraha aloha ho tantaraiko anao izay fantatro aloha. Ny tena zava-niseho marina mbola tsisy malala. Izy zany reny efa miferinayna amin'ny fahasahiranany reny hatramina hafatezan'ny dada. Dia indray andro tonga teto ny nitora izay. Raha vaviny io, kozinina izany, avy any atsimo any. Dia izay ny zavatra fantatro. Izay koa ny eritreritray araka ity soratra ato anaty karne ity. Izay mahatonga an'izao fiovana izao. Tena raharaha tokoa izany. Tena tsy napoiziko Rachel. Ka ny zavatra rehetra angamba misy ampoizina rehefa ho avy ny loza e. Sedra tsy maintsy hatrehantsika izao. Fa izy zany tsy miresaka mihitsy. Tsy setan normalina mihitsy ve hatramin'izay? Tena izy ka. Tamin'ny talata izy izao niresaka momba n'ilay ranovoasina tamin'ny landy. Ranovoasina? Ie, izao ny teniny tamin'iny. Dia izay. Izy mantsy le fantataraiko anareo hoe nanaovandren'ny voady. Ranovoasina any amin'ny La Chapelle Saint-Gabriel le izy. Efa nanontanianay amin'ny Opéra Augustin le izy fa tsy fantany mihitsy le chapelle. Hitako io toerana io. Le chapelle ve? Ie, fantatro io. Fa ahoana? Aiza ki? Eno ako. Any Ambatondrazaka io. Le za mandeha miasa an'ireny foana no nahafantarako azy. Marina ve? Tena misaotra an'Andriamanitra kia. Fiangonana aloha le izy kelikely izay. Somary ambanimbany vohitra be no misy azy. Fa taty aoriana efa navita fiangonana ngezangeza lavidavitra teo ny mpino katolika tany dia tsy misy olona mivavaka intsony tao fa mikatona. Masera Maria le fianakaviana ihany koa mba ny tantara sy nalalako an'izany fa hitako le izy efa 10 taona zao ny mikatona ny raha tsy diso. 10 taona? 5 taona tao aoriana naterahany ange zany. Ka izay vao tsaroko. Niasa tany dadabeanay taloha dia netiny tany ny vady aman-janany. Voateraka ray volana neny bebeanay tamin'izany ary farofo neny. Tany izy natao batemy. Tao amin'ny La Chapelle io ary nanaovany voady tao. Hitako ao ny acte de batemy fa Ambohimasoandro no anaran'ilay toerana voasoratra ao ary tao amin'ny Akara Saint-Gabriel. Ka izay Ambohimasoandro izay mihitsy ny anaran'ilay toerany. Dia ahoana ka izany?
Ka andehantsika raha-pitso maraina misy fiara azontsika entina ao. Tsisy edika-hevitra intsony izany. Ary neny ahoana? Entintsika izy ka. Misy kosety azony atoriana ao anaty 4x4. Aleo mihitsy koa izy hiverina any amin'ny toerana voalohana nisorana azy ho zanak'Andriamanitra nanaovana batemy azy. Sao dia izay mba afaka azy. Sa ahoana hozy izy nareo? Marina mihitsy aloha izany, sady tena mety mihitsy. Izy nefa nyteny fa mila n'io rano io dia mety misy dikany izany. Andriamanitra, io fa mihetsika be indray izy. Ka raha misy rano voasina dia efa faso izy aloha dia sady mivavaka tsika. Sorona, mila sorona, efa nanaiky ianao, tsy amelako, raha tsy izany ianao manefa. Mangina landy, mangina. Tokana. Andriamanitra, raha tsy vita io, tsy amelako. Inona izany reto? Ohatran'ny hoe accident iverana eo hoe. Andraso hoe? Loza fa tena ny fiarako. Ny fiarako nisy nandony io. Tena potika tanteraka ny ilany rehetra. Fa ahoana ary? Io camion io nandony azy. Tena mety tapaka frein angambany. Andraso aloha hidina any. Tsy amelako. Tsy mahalala ny raha fanaiky nga. Tena raha. Tena azo tsapahitana ny sakana ataon'ny fanaratsy reto. Fa zao, tsy masakana antsika tsy andeha izany. Nga moa iny ihany ny fiarako e. Misy 4x4 lehibe kokoa noho iny aho zao. Nentina amin'ny karazy izany izy teo. Naterina any aloha e. Efa niantso an'ny Stevia ny lazam-baovao rehetra taminy. Dia ahoana? Tsy afaka hiaraka amintsika izy fa izy no naramaso ny fanamboarana an'iny eo. Raha izao no izy mety ho be dehibe ny sakatsakana iseho eny an-dalana iny tsy maintsy mailo ihany tsika. Tsy maintsy mivavaka mafy tsika e. Raha tian'Andriamanitra raha tsy maintsy tanteraka io dia io aza matahotra fa hotody ihany tsika e. Ahoreny mafy ny finoana. Misy mandondona ao am-bavahady eo izany. Izy izany? Andraso hoe. Hoay, misivy eo raha alina izao. Somba ireo tanora namantsika kosa re. Andraso jereko e. Aleo fa hiaraka aminao Misy lehilahy mijoro eo am-bavahady io. Aleo aloha tsy tonga dia manatona iny ka. Ahoana ny ianao izay e? Iza ny tadiavinao? Mitady Andramatoa Rasendra e. Rasendra? Fa izy ianao e? Anatahany. Raha neva vany ambobariny sambainy. Dadatoranay vo? Anatahandra-say ve? Izy indrindra tompoko. Voa izy ry Adrien. Mandroso ary ianao e? Mandroso ianao fa neny koa ne marary e. Irak'Andriamanitra ianao fa nanana eritreritra ny saika hidina tamin'intsy izay izao. Fa marary nino Rasendra? Marary e. Tsy fantatra tsony izay zavatra nataon'izy sy Razaitany. Tena zava-doza. Tsy haiko ianao raha afaka nazava azy. Izany mihitsy natongava keto. Tsy naposika efa vomafy toy izao Rasendra. Misaotra n'Andriamanitra tsy dia saoriana loatra. Efa tokony ho tonga aloha mihitsy ihany fa ny aran-doza koa amin'ny fiarakodia nitondra ka tena ny fandona ny taksi borosy anankiroa e. Izany ve? Eny e. Naratra ny atsasaka ny olona tao anaty fiara ary nisy maty roa mihitsy. Indray fa ianao tsy naninona? Tsy maninona ka. Ny ren-doza e. Ka azonao mena fanazavana ve izahay ry dadatoranay vo Neny tora izay mihitsy mantsy izao no tena tiako hita mitady azy mafy Indrisy. Angamba tsy ho tanteraka intsony izany etaetanao izany anaka. Fa ahoana? Tsy hitanao ve izao izaho misaona miakanjo maitso izao? Maty angera izay e. Maty namono tena izy. Efa voalevina efatrandro izay. Marina ve? Fa nanino? Tsy fantatro izay tena antony fa talohan'ny hataperany ainy no nitantarany zavatra betsaka tamiko. Zavatra betsaka tsy naposiko. Sady nifona izy. Nifona? Nifona tamin'ny zavatra nataony tamin'ilay zavadiko e. Raha ny sitrapoko
Tsy te hisaona na hitomany azy akory fa nataony ahoana ny vadinao? Nomenina tao saona tamin'ny Rafanaiky, Liza sy ny zaza anankiray tao an-kibony mba hahazoany harena. Ahoana tsara? Rafanaiky? Zay le redirediny neny teo, tsy henonareo ve? Izy Rafanaiky? Rafanaiky le mpimasy malaza be mpanao ody mahery eo atsimona eo Ambaladoria ao e. Ambaladoria? Zay koa le anara-toerana voasoratra tao anatin'ny karnena lehan'ny neny. Nandeha tany izy Razay. Efa nitantarainy Razay daholo. Olona tsy vanony Razay. Mpamosavy mihitsy. Mahatoa mahavita an'izany tamiko. Anadahany ilay tapo amin'izao. Tena loza tokoa. Soabavy ihany ve? Sady bevoka ozy izy ianao? Bevoka ary kambana ny zaza tao an-kibony. De maty daholo ve? Lehilahy kely ihany. Ny vavy kely ihany. Fa ahoana ny tena fandehany? Tohatra ny tena mahatsiravina be izy izany. Ahoana ny fomba nitondrany azy tany? Tsy salama bevoka Liza. Dia nentiny tany. Hoe ho tsaboina sy andro voka hono. Mbola mifanalavi-davitra be mihitsy mantsy ny misy anay. Hay izy ity nentiny teny amin'ny Rafanaiky. Razana sisa ny nentiny ho tao an-tranoko. Sy ilay zazamena vavy kely. Kambana izany ny zanako. Tamin'izay izy ny fona ny baradaka ny marina. Efa teo am-pialanaina. Efa taona ty aoriana. Mafy a. Andriamanitro. Tena mampalahelo koa izany ka. Tena mahatsiravina mihitsy. Olona roa izany ny ray natao sorona. Ny reny sy ny zaza. Raha ny tena izy dia ilay zaza mbola tsy nahita masoandro tao am-boka no nolainy. Ary nodidiana manta fotsiny izao ny kibony. Izay ingeny nahafaten'ilay izy. Jesosy Kristy Tompo, faloziny. Ndray reto. Mampitomany koa izany ka. Tsy dia. Izay ny zava-misy. Tena marina izany. Neny? Nidiran-doza. Rasendra. Manahoana ianao Rasendra? Efa miareraka izany. Lozako. Tsy fidiny ianao fa voafitaka Razay ianao. Ohatran'ny namitahany ahy ihany. Tsia. Izany diso hoe na nirariana be loatra. Tsy mety ianao ilay sorona farany aho. Zazalahy anankitelo. Mbola tsy voafora no nitadiaviny. Andriamanitro. Angala-tsaza izany? Ie. Raha tsy izany dia ny zanako ilando no entina atao sorona. Tsia? Lanitro? Tsy vitako e. Tsy vitako. Aleoko maty. Neny a? Tsy mifaty ianao e. Andetsika izao. Iantso mopera sady aka rano voasina. Marina izany. Andeha izao dia izao ihany tsika. Miomanina reo fa andeha aka fiara hanao lavalina tsika. Mahereza reto fa efa tsasa-dalana tsika. Efa manao izay ho afany mihitsy ny sofera. Manao ny izy Orlandy a? Matory izy. Ka mba nahita tory aloha izy rehefa avy nivavaka ho azy aty eo e. Tsara izany ka. Miaritra kely fotsiny sisa dia ho tonga tsika e. Tonga ihany tsika. Ty le toerana. Io ny chapelle Saint-Gabriel. Mola eo ambony io ny soratra. Écart Saint-Gabriel. Tokely izany a. Izany curé ato. Misaotra anao izay Andriamanitra Andrenanahary. Tonga ihany na dia vaky pneu indroa aza. Izany zavatra izany efa napozina daholo e. Sakana daholo izany. Fa izy ve aloha tsy mihetsika intsony e. Indray mandeha iny ihany. Ka andao aloha izany hitadiny mampera curé ato e.
tena lany aikintsika ka saika voasava daholo rehefa mety vatandrindrina. Sady ny ainy eo mihetsika be indray. Mila tsy ho voatolony dahatorana sy le sofera mihitsy ao anaty fiara ao izy. Andriamanitro, ampio izay Andriamanitro. Ny fanahy masina anao ka nilo anay. Ka rehefa tsy any amin'ny rindrina izany dia any amin'ny tany iray e. Dia amin'ny fomba ahoana nangaditsika azy? Zaho hijery izay fiasana azo ampiasaina ao anaty fiara ao e. Ka tsy maintsy lavahana izany ty trano iray manontolo tiako. Okalogne. Jerenareo ny sary vaton'ny Anjely Gabriel mipetaka amin'ny rindrina ery amin'ny hotely ringy. Misy soratra eo hoe Ange Gabriel io ambany amin'ny vato fisaka kely io. Tena marina tokoa izany. Sao dia mba mety ao ary. Tena mino aho fa aleo aloha sokiriko e. Zay, afaka. Tena io le rano. Io anaty tavoahangy bocal boribory io. Tsy mopera e. Mopera? Hita le izy. Marina ve? Ie, tao ambanin'ny hotely masina. Aleo anao mamoaka azy mopera. Ary misy soratra manodidina nge le tavoahangy e. Eny tokoa. Ino io mopera? Rano voasina Nazareta. Zay le soratra ato ka. Ahoana koa izany? Zany hoe mety loharano tany Nazareta zany nangalana azy. Teo amin'ny toerana nisehon'ny Anjely Gabriel tamin'ny Masimary. Tena zany tokoa ve? Ninona aloha dia misaotra n'Andriamanitra tsika fa hita ihany le izy. Reto andraso aloha fa ohatra ny misy boky kely miaraka aminy nge io anatiny io e. Sa tsy izany ve mopera? Andraso e. Boky kely misy vavaka ity ka. Ary mety vavaka ampiasaina miaraka amin'ity rano ity ngamba? Angamba. Hita soma tsara le rano voasina fa aleo ny mamaly landy bataitsika kato anaty fiangonana hozy izy mopera. Dia manatrika ny hotely ito izy no ampandritsika fa mopera no hivavaka semetra tanana aminy. Dia tsika rehetra koa hifanotrona eto. Andao daholo ary e. Ka aoko tsika angina samotony daholo aloha e. Aoko sika hivavaka ary. Ry ray mora fo indrindro, ianao no nanome fahasoavana ireo nandeha tao amin'ny aizina mba hanatona ny zanakao. Ka androsoniaka eo amin'ny fanjakan'ny fahazavanao. Ka engany ity mpanomponao ity mba ho afaka mifitaka sy ny lainga ary ny fatoran'ny ratsy isan-karazany. Ary ho mafy orina amin'ny marina mba ho zanaky ny fahazavana hatrany amin'ny mandrakizay. Mba tsy mihetsika tsony kosa izy amin'izao mopera mametra tanana amin'izao koa. Aleo aloha tsika mangina ihany e. Ry Jesoa Tompo, ianao ny fahazavana marina manazava ny olombelona rehetra. Koa engany ny fahamarinan'ny fanahy masina mba hanafahanao nyity mpanomponao mijaly ambany zioka ny demono ray mibe ny lainga. Rehefa izany dia mba atao feno zoto higioka ny hafaliana amin'ny fahazavanao ka ho vavolombelon'ny finoana feno toky ary tsy ho resikena maso fa ianao velona sy manjaka amin'ny taona mandrakizay. Amen. Toy ny nofinofy reka izy izany nahazo azany. Saora ianao an'Andriamanitra lehibe rineny dia miorena tsara ianao manomboka izao a. Aza matahotra ianao anaka. Manome toky ianao a. Andriamanitra omena toky tsara dia manompo azy arak'izay tratry ny herinao. Ny sandry maherina nafaka anao tao andavaka Satana.
Mibeba tsara fa mbola mamindra fo izy. Endre atokanatry ny sisy izao e. Tsy andro tsy antelo ntsony ahy e. Efa matanjaka tsara ankehitriny. Fantatro ny lalakizorako manomboka eto. Vitany amin'iny e. Ny ho avy atrehana. Fa mety aminareo mianaka ary lova ny toerana ato e. Tato mantsy ny eritreretiko hoe hametrahana anareo. Edre, aiza indray moa misaotra an'izao e. Trano malalaka be ty ve retsy. Misaotra betsaka aloha e. Tsisy isaoranao re zany e. Mipetraka ato nareo mianaka, trano efa misy fanaka ty. Mino aho fa ao daholo izay ilainareo. Ny ary efa tsisy azo raisina intsony fa efa mahay tanteraka daholoko. Tsara koa aloha na mainy tany e. Aleo mahay mihitsy fa toerana fehezan'ny devoly. Ny fitaovam-pianarako fotsiny nampalahelo aho. Fa ahoana tokoa noho ny atombohan'ny afo sole. Ny tsena hono no mahay voalohany e. Ay. Asa izay nataony tao. Izy aza saika matiko. Za kosa hoa manao hoe Andriamanitra mihitsy ngamba ileo fa nandoro azy sy fantany vao afaka nen'ny landy. Zay mihitsy e. Noravana izay rehetra avy aminy. Fiainam-baovao izao. Arodana tanteraka izay sisa tsy nikory dia diovy nanaovana fotoam-bavaka satria taninareo ihany io. Rehefa avy eo dia afaka andrinana vaovao indray hipetrahana na hampanofainana eo rinany arak'izay tianareo ihany koa moa. Marina mihitsy zany Andrasela zany e. Fa izao aloha anokafako tseninareo hivelomanareo mianaka. Ianao no hivarotra satria landy mbola hianatra ihany, mbola nalabaka izy. Eny, misaotra nareo amin'izay rehetra nataonareo rehetra fa tsy voavalinay mianaka fa Andriamanitra ny hamaly azy. Na dia nifahasaranareo tamiko fotsiny aza angeraka izy dia tena tsy hitako izay atao e. Tsisy isaorana izany rineny a. Aty dia nge nataonay teo anatrehan'Andriamanitra ary fitiavany e. Sady izay koa nge tsy nandray an'ilany toy ny olon-kafa fa toy ny rahavavy. Zany mihitsy. Ary toy ny anabavy koa ny lohatra amin'izao. Izay mahasoa ataon'Andriamanitra e. Fa izao tokony asitsika fitsangatsanganana kely. Raikitra e. Fa tsy makany miarina arivo ny tasy tsony Sady tsy miana tsimoany koa Fa ahoana? Tanindrazanareo nge any tsimoany ry nen'ny landy. Na hoela na hoaingana tsy maintsy hohaninareo. Ohatry ny tena matololo ako. Neny sy ny any aminareo nge mbola mifanelanelana lavitra e. Mbola resy ny asa ny maiziny ianao matoa matahotra an'izany. Za aloha tsy matahotra e. Manana ny Jesoa Kristy hiaro a. Eny izay any ireny any aloha mbola tsy fantatra fa tsy izao kosa aloha e. Eny re olona, tsy hoany amin'izany rehetra izany sika fa toerakafa mihitsy e, amin'ny sabotsy. Zay fotsiny amin'ny sabotsy dia ho hitantsika eo zay. Zay zany. Fitaozoma daholo ny fikarakarana noentina mivavaka alahady sady mbola vakansy izao. Eny ary sady za koa anatitra voninkazo no anaty labian'ny am-piangonana amin'io. Zay koa. Ny farana teo sorona. Diampeny ny razanabary voangilalao Joséphine. Novelomin'ny lanto Ny ravo Oly Fredline Anjarlivo niaraka tamin'ny Valy Rakoto Sinez ary Jean-Jacques. Tovy razana mamonjy no nandray feo Anjarlivo no nanatotosa.